Misotranao misafidy ny Miara Manonja amin'ity maraina vaovao ity atolotra aloha ny fisaorana lehibe ho an'ilay nahary satria nomeny herinandro vaovao isika, nomeny andro vaovao indray ahafahana mitafa sy miaona ao anatin'ny fandarana Miara Manonja izay miainga eto amin'ny MBS raha anao ihany koa amin'ny radio Madasy ireo tambajotra serasera maro samihafa dia anterina ny arabo mba ampirarintso antsika mianakavy na ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetrany dia arabaina manokana ianareo izay miteny mba tenenao zay satria izay ane tena manaraka mihitsy an'ity Miara Manonja ity ary tsy vitany hoe manaraka fotsiny manaraka masy dia hoe mihaino ny sofina fa mihaino ny sofinay hoy ianareo mandray ny saina atao hoe manadiady tsara mihitsy mamakafaka ary dia mampiatra izay zavatra azo ampiarina eo amin'ny fiainantsika mianakavy ary zay no tena zava-dehibe satria tsy hoe ndeha andany andro eto sika izay lany andro iteny ianareo lany andro ihaino sy ijery tele eo dia misaintosainto ao dia ahoana moa zany efa maro ny fotoana nanarahantsika ny Miara Manonja tsy vitany saintosainto izy ity tompoko fa tsy maintsy mila fandraisana andraikitra ary ny Miara Manonja dia anankiray ao anatin'ny maro amin'ny izay hoe fandraisana andraikitra izay ary ianareo ihany koa fantatra mazava tsara fa tena tia any Madagasikara, tia ny taranaka malagasy ka dia ao anatin' izay no ikatsahantsika ny tsaratsara kokoa satria dia raharaha izy ity enjany izy ity ary tena atao hoe atao anatin' izay na Madagasikara zay raha jerena ny tantara ny fandimby dia amin'izao taona 2024 zao tena hita hoe mazana dia mazana ary tena fadiranovana ny malagasy marina samy nanany fomba fisehoany ny fahasahiranana tany aloha tany raha iray zany tsika deuxième république nisan'ny filaram-bary tamin'izany sy hoe soratanao anaty carnet anao rehefa andeha hividy menaka fo amin'ny telo maraina mandahatra vato ery fa endrika hafa zay fa ny amin'izao fotoana izao indray betsaka ny entana fa le voly hividianana azy re olona dray tena maivana dia maivana mihitsy ary hitantsika zany amin'ny fiainana andavanandro zany mbola jerentsika ny momba zay rehefa aveo fa maro moa ny loha hevitra ho resahana eto fa efa eto akaiko eto ny solombavamboaka Madagasikara voavidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny distrikany Tsimondrano anera Tsimazafy ary dia faly miarabanao député. Faly miarabanao namana Rina Rabe Mananjara ary ankafarina ihany koa no iarabana antsika avoaka malagasy izay manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity maraina ny Alatsinainy 20 ny volana Septambra ity. Arabaina toy izany koa isika any ivelany ihany izay manjotsy tapaka ny fandarana Miara Manonja ary tsy adino isika ato anatin'ny distrikna Antananarivo Tsimondrano izay maro anareo no ny antso sy napita afatra manoloana ny hoe mba asio kopakopatanana ho anay ato anatin'izany distrikna Antananarivo Tsimondrano zany satria manaraka tsy tapaka ny fandarantsika izy Andriamatorina ary zay moa no anehoana ny fankasitrahana antsika rehetra satria dia raharaha ny firenena izay itondrantsika ny famelabelarana ara-politika, ara-tsosialy ary ara-ekonomika ihany koa ato anatin'izany fandarana Miara Manonja izany. Zay no hoe namanarina fa dia anomboka ny ato anatin'izany fanehoan-kevitra izany isika amin'izao fotoana izao efa natsidika ihany hoe ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao fotoana izao anisan'ny manahirana iaina ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny na aty andrenivohitra ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana asa misy azonao ambara mahakasika an'izay dia misy ihany koa ny anohizako azy aorianan'izay. Zay indrindra resaka tsy fandriam-pahalemana ity dia fa io angamba tsy vaovao amintsika intsony ary samy manana ny endriny moa izy io fa ny fanontaniana mipetraka foana dia ny hoe maninona no mbola manao toy vakana ny endrika tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao 2024 zao fa maninona tsy manana vahaolana ve isika ny mpitondra fanjakana momba n'ity tsy fandriam-pahalemana ity rehefa nandeha ny fanadihadiana maro samihafa député Alatsinainy dia zavatra maro no mifaningoningotra
amin'izy io ary ny tsy fandripahalemana raha ny eto Madagasikara dia vokajavatra vokajavatra izy io zany hoe vokatry ny olana tsy miva amin'ny lafiny maro dia any amin'ny tsy fandripahalemana no atao hoe résultat ny tsy fandripahalemana zany résultat fa ny alohan'izay zany dia misy zavatra miteraka anio tsy fandripahalemana io ary ny zavatra mampanahirana amin'izao fotoana zao dia na vola 2,000 ariary ary 5,000 ariary aza dia aminonona olona eto Madagasikara tany aloha tany dia hoe tena vola be mihitsy raha resa-bola ny resaka vola be mihitsy dia tena manao viveriny ainy mihitsy ny bandi sy ny mpangalatra zany azahoana n'le vola be dia tonga hatrany amin'ny famonoan'olona fa amintsika amin'ny teny zao taona 1,20 sy 2,000 vola 5,000 ariary tompoko aminona olona zany ny zava-misy nisy tranga anankiray député Alain Ratsimazava aloha tonga dia omeko anao mihitsy hoe hoeto amin'ny mpijery antsika hoeto amin'ny mpiaino antsika ilay zavatra ny tranga aloha hoe inona aloha zany le fait dia avy eo tsika mitondra ny analyse ny famakavakana sy ny fanehoan-kevitra maro samihafa fa tsy mampino le izy tompo lasy tompo vavy marina mihitsy zay namanarina satria ny zavatra ny tranga tamin'ny asabotsy alina asabotsy ariva moa zany fa tsy alina akory tokony tamin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 7 ariva teo ny asabotsy tany amin'ny faritra Antanetikely Ambohijoky ato anatin'ny district Antananarivo zany toeran'izany misy ny mpivady zay atao hoe miambona ny rovana Ambohijoky io raha nandeha ny tsena le ramatoa andeha ividy sakafo ariva zany vidy vary sy ireo kojakoja kely madinika zay hanomanana n'izany sakafo arivo zany dia nifanehitra tamin'ireo jiolahy na mpanendaka zay miisa 3 nataon'izy ireo ny herisetra samihafa zay niatra tamin'io ramatoa io ary tsorona fa maty tsy tradrano teo le ramatoa vokatry ny fampiatsoana satria misy ny fiatsoana vonjeo sy ny sisa teny tanàna dia anisan'ny niezaka nitsena azy io ny vadiny rehefa nitsena azy indray ny vadiny dia tao ihany koa zany fifanjevona zay nitranga tamin'ireo jiolahy reo sy io rangahy io dia naratra mafy io rangahy io zany ka niteraka hatrany amin'ny famozana ainy zany amin'izao fotoana izao maty daholo zany izy maty daholo izy mivady zay mpiambona ny rovana Ambohijoky raha dinihana nefa ny nanaovana an'izay herisetra zay tamin'ireo olona reo dia voalazanao teo hoe zavatra tsy niotran'ny atao hoe 5,000 na maherikely akory ny entana zay teny ampelatana n'le ramatoa zay misy ny vary sy ireo laoka kely madinika zay andrahoana amin'ny ariviny kanefa dia zao namozana aina zao eto moa zany dia miondrika mpanajana manoloana n'ireo fianakaviana zay namoy an'izany havan'izany ary manaitra ihany koa ny fitondram-panjakany manoloana an'izany hoe efa tsy vola be araky ny resahana teo itsony no anafiana olona zany amin'izao fotoan'izao na anaovan'ny olona herisetra fa na dia zavatra kely dia kely toy izany ary dia tonga hatrany amin'ny famozana aina midika zany fa efa le fiarahamonina malagasy mihitsy no ao anatin'ny olana goavana dia ny fahasairanana ka mahatonga an'izany hoe ananan'ireo jiolahy saina ny hoe ninninona eny ampelantananao na inninona zavatra hanananao eny anivon'ny tokantrano sy ny sisa eny dia vitan'izy ireo ny mangalatra na manao an'izany herisetra zany mba ho azahoany an'izay atao hoe tombotsoany manokan'izay ka mampieritreritra zany raha ty amin'ny taona 1,20 sy 2,000 tsika amin'izao fotoan'izao dia zavatra madinika toy izany no amozana aina amin'izao fotoan'izao zany dia fatorobe zao no ndray nitranga tany amin'ny faritra Antanetikely Ambohijoky zay le zavatra nitranga fa rehefa dinihana lalindalina kokoa le izy député Alain Ratsimazava mialohan'ny andraisana fitondrana
dia mandeha ny fampanantenana isan-karazany resaka propaganda io mandeha ny projet de société alefa daholo zao teny rehetrarehetra atao hoe mahambabo fo rehetrarehetra zao rehefa izay ny tonga eo dia ataonay ohatran'izao ny fiainan'ny malagasy rehefa izay ny tonga eo dia ataonay ohatran'izao ary ny fomba ny tantanan'ny mpitondra teo aloha aza dia hianina zato isan-jato mihitsy hoe tena tsy navita matao nisy ny hetsika 7 dia tsy navita ny teo fa tena hivadika amin'ny pejy izay mantsy le fiteny foana rehefa propaganda ho avadika amin'ny pejy inona zao mipejy mivadika eo tsy pejy nitorona indray tsy pejy miverina indray ve le izy fa tsy hoe avadika hoe mandroso fa vadika anaka ahora ny mety hoe fahitany député Alain Ratsimanjafy an'izay amin'ity resaka hoe projet de société isako mihetsika ity na tiana mantsy na tsy tiana ho avy indray zao ny fifidianana isan-karazany io moa izay le hoe l'homme propose Dieu dispose eritreritra ny an'ny olombelona Andriamanitra ihany no mahafantotra hoe zao fa hoe tsy hanonona daty tsika nefa misy hoe daty taona efa manangasanga ary any ambadibadika any resaka fifidianana fa zao fotsiny hoe hevitra kapobeny hoe rehefa tonga ny fifidianana mipoitra daholo zao hevitra rehetrarehetra zao kanefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia vao mainka enjana be tsy arakaraka le zavatra nytenenina no zavatra am'izao samy mahatsapahazany tsika menakavy tony zao valerana 25 000 hamoizana ain'olona anankiroa indray mpimaso ny angy hatrany amina fampelezakevitra tonga hatramin'ny fandraisana fahefana dia mbola mitoy ihany ny atao hoe fampanantenana ny vahoaka malagasy raha ny sehatry ny ty tsy fandriam-pahalemanyity fotsiny ange dia maro no teny zay nampanantenana zany ny filoham-pirenena zany raha isiko manokana ny hoe niady amin'ny asan-dahalo ametraka ny pisonompotsika aizy izy amin'izao fotoana izao vao valy ve reny zavatra reny tamin'izany nampanantenaina fa anana drone manokana tsika ahafahana manaraka ny dahalo amin'ny fanarahana nyreny hoe dahalo miaraka amin'ny omby zay lasany reny zany nampanantenaina ny vahoaka fa dia mora amintsika no manenjika an'izany rehefa ohatra ka misy ny pisonomby ary ampiasainy zany drone zany hitantsika ihany koa ny fampiasana ny hoe hividy hélicoptère tsika asa mofiry zao ny hélicoptère tsika miasa amin'izao fotoana izao amin'tony asan-dahalo tony fa raha tsy diso dia aseho amin'ny amin'ny fetim-pirenena eny amby 20 jona le fitaovana dia tsy miasa akory aorinan'izay hitantsika ny ariary ny fiaramanidina kaza amin'izao fotoana izao zay mbola isy moa fa melabelarana atsipriany iny rehefa aveo fa nandanitsika vola be zany hatrany amin'ny 7 millions d'euros no everina fa hovidin'izy io ary tsy nisy ny tolobidy fa tamin'ny alalana décret no nandraisan'ny filoham-pirenena fanapahan-kevitra irery ny fidianana an'izany fiaramanidina an'izany izay le resaka hoe tsisy tolobidy zay hoe mahatsara sao dia tokony tsara hoe asafaina kely misy olona tsy mahazo mantsy any ananina any hoe ahoana mety fipetraka izay indrindrindra ho anareo solombavam-bahoaka manaraka ny asan'ny gouvernemanta mantsy andraikitrareo koa marina mihitsy zany zavatra resahanao zany na manarina satria dia anjara andraikitry ny solombavam-bahoaka ny manara-maso an'izay asan'ny mpanantanteraka izay ary vao marina tamin'ireo loharanom-baovao isan-karazany fa tsy nisy ny tolobidy ary ny filoham-pirenena malagasy zany no raisina hividy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy an'izany fitaovana izany zany fiaramanidina kaza zany amin'izao fotoana izao dia natao ny ataontsika hoe fanamarinana sy loharanom-baovao samihafa fa indroa zany fiaramanidina zany no sidina teto Madagasikara indroa zany hoe tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny anankiray dia ny fitondrana ny ireo fanampiana ho an'ny tany atsimo ny anankiray kanefa tsika dia vola be tsy tokotry foroana no natokana hividianana an'izany fiaramanidina zany zay mahariana etona fa raha teo anivon'ny assemblée nationale na ny anteny miaram-pirenena anisan'ny vomera ao anatin'izany fitantanam-bola zany ny tenako fa tsy nisy mihitsy adevitra mahakasika ny hividy fiaramanidina Madagasikara ka ao anatin'ny teti-bolam-panjakana raha izay faharoa dia anisan'ny namperitreritra le hoe tsy nisy ny tolobidy fantatsika fa ny tsenam-bary-panjakana arak'izay anaran'izay dia misy lalàna amin'ny fe zany ary indrindrindra ao amin'ny tsena iraisam-pirenena dia
tokony anaraka an'izay dingana ao anatin'izay le antsoina hoe tolobaritra zay ny fitondram-panjakana zany raha manana heritreritra ny vidy an'izany rehetra zany de fa manahirana atsika manahirana ny vahoaka malagasy mihitsy no mihaino sy mandre an'izany satria lay mpitondra fanjakana mihitsy ange no lasa manome ohatra tsy manara-dalàna eto amintsika hanika lasa toetsaina miampita any amin'ny vahoaka le izy de lasa samy mandeha samy mitady eto amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena aiza moa tsika no ahatratra ny tanjona zay le fampandrosoana n'ity firenena ity raha ohatra zay atao hoe tsy manaraka ny lalàna sy ny fenitra no hitanao zany zay ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena mbola maro ny zavatra azo resahana momba an'izy iny satria fantatsika fa efa nisy ny apahambola zay naloha zay hatrany amina 4 millions d'euros fa ny vokatry ny tsy fahafahan'ny firenena malagasy na nefa ny ambony tsony na misy ny fahatarana sy ny sisa teo amin'izay fombafomba rehetra fandoavana an'le volo zay dia mikazan'ny olona ny fiaramanidina iverina any aminy ny olona tsy te halala ny olona tsy te halala an'izany ary amin'izao fotoan'izao aza de hoe vokatry ny sazy sy ireo karaman'ireo mpikojakoja an'izany fiaramanidina zany de mbola manana vola tsy maintsy ho alohatsika toy ny trosa indray kanefa ny fiaramanidina zany tsy ho azotsika akory amin'izao fotoan'izao hatrany amina 5 millions d'euros izany rehetrarehetra zany raha atao mikajikajy tafiakatra hatrany amin'ny 9 millions d'euros nge zany ny vidin'ity fiaramanidina ity raha ataotsika ny kadikady tsotsotra de manodidina any amin'ny 43 milliards d'ariary any ny volantsika very noho izay fanapahan-kevitra ny ray sy ny filoha tsy ampiheveran'izay satria fantatsika fa ao anatin'ny olana goava Madagasikara amin'izao fotoan'izao amin'ny fahasairanana ara-bola hitatsika ny hoe ny fietrehana ny sosialim-bahoaka zay manahirana ny firenena amin'izao fotoan'izao raha izany 43 milliards d'ariary zany angamba namana Rina Rabe Mananjara na ahafahatsika miady amin'ny lafiny ara-tsosialy mimponina teto aloha fa zao vola efaina kanefa de tsy misy vokatra mivantana aty anivon'ny firenentsika zany izany dia taratra ny tsy fahaiza mitondra sy tsy fahaiza mitantana eto amin'ny tany sy ny firenena ka eo mantsy le resaka hoe fitaovana hoentina mpitandro amin'ny filaminana zany ampandrina fahalemana ny Madagasikara zava-dehibe le resaka fitaovana nefa le fitaovana ity zany zao raha resaka fiaramanidina io lasa niteraka olana indray le izy de nefa vahaolana no tadiavina de lasa nitomboray ny olana fatiantoka mihitsy ara no hitatsika zany zay mihitsy fatiantoka indray zany le izy nefa hoe solution no tadiavina de lasa problema indray zany le zavatra ka zay mahatonga ny maro iteny hoe misy resaka tsy fahaiza mitantana mihitsy le izy ary mbe ao an-tsaina ihany koa le resaka airbus anankiroa mitovitovy amin'io ihany hoe mahana olany ny sidina anabakabaka international ny airbus A340 anankiroa efa nresahana teto foana zay inona ny efarany nefa nandoha volo tsika fa mbola tsy voalohatra amin'ny farany miviravirain'ny olona tany amin'ny fitsarana tany a France ilay kompania malagasy mampalahelo zany ary faran'izay tena mampalahelo tokoa de ny ile zay parsa moa iny mbola resaka frantsa ihany de io moa mbola resantsika eo rehefa aveo hoe ho avy ny fivorian'ny assemblée générale ny Nations Unies ina no teneniny malagasy délégation malagasy ao anatin'izay mbola jerentsika eo momba an'izay fa mbe ao an-tsaiko député Alatsinainy le resaka fitaovam-piadiana fiara lena rentirety be le nanaovana ankety nataony antemeran-doolona ngam izy iny de reny zao ahoana nefa hoe naseo mbola tsy nazava zany le izy tsy nazava le izy de mbola mametra-panontaniana ny olona hoe ahoana reny atram'izao ary ireo loolo Madagasikara tamin'izany fotoana zany de nanao ny ankety zay nataon'izy ireo ary tena nanao arak'izay tratra mihitsy izy fa tsisy valiny mazava avy amin'ny mpitondra ilay toejavatra atram'izao ahoana fahitanao amin'ny député anao an'zahazahatra rehetrarehetra zany satria le vahoaka malagasy zany de mitanatana fotsiny sanatriva hoe reraky ny fiatrehana ny adi-piainana ireo de tsy afaka heritreritra ny zavatra ohatran'izany efa tokony ho fatany zany nisy tokoa ny enquête parlementaire zay natao resaka fitaovana mantsika mampitandro filaminana nataony loolona Madagasikara teo aloha mandaha teo aloha zany
ary efa nisy fekevitra ny ainga avy amin'izay hoe fanadiadiana zay natao zay ny andrasantsika amin'izao fotoan'izao dia hoe ireto antenimeran-doolona nareo olona mpikambana amin'izao fotoan'izao ve hanoy sy hanambara ampahibe maso amin'izay ny vokatra zany enquête parlementaire zany satria eto amintsika masy dia manjavozavo avokoa ny zavatra rehetrarehetra ary tsy misy mihitsy ilay atsotsika hoe mangarahara zay tokony ho fantatra ny vahoaka malagasy tadiova raha ny vidy fitaovana piadina ny firenena anankiray volan'ny malagasy zay ny vidianana azy ny ilain'ny malagasy dia hoe tena ny vidy an'io tokoa ve tsika ary tamin'ny ara-dalàna ve ny vidianantsika azy zay ny anao rasany sa tsy manina koa ny izy raha hoe fanomezana ve sa hoe ahoany dia tenenina fotsiny za indrindra atao mazava ny vahoaka l izy dia mandra ny sain'ny vahoaka malagasy hoe ara-dalàna zany ny idiran'ireny fitaovana tamin'ny andro ny dideratsiraka zao dia reny ny tanky BRDM tany amin'ny sovietika atsika tany amin'ny bloc de l'est tamin'ireny fa amafisiko ny hoe raha resaka fitaovam-piadiana eto amintsika dia hitantsika ireny hoe nisy ny olotsotra zay nanapoaka fitaovam-piadiana anankiray zay ary fomba arme de guerre teto amintsika amin'izao raha tsisy toy inona ny andraikitra ray sy ny mpitandro ny filaminana manoloanan'ireny fa to mitsangatsangana ny any amoron-dranomasina any ny olona zay nampiasan'ireny ary no amafisiny ny préfet fa tena nisy zay fipoahana basy mahery vaika zay teto andreny vohatra izany rehetrarehetra zany dia mahalasa saina ny vahoaka hoe inona marina ny tena imasony ty fitondrany ity ampandry fahalemana ny vahoaka malagasy ve sa sanatry ny vava lasa fanjakan'ny barony eto ka tsy isy ny lalàna amin'ny fe andreny zavatra rehetrarehetra zay ndresahana teo reny ka etotsika na manariana dia mitarika ihany ny saintsika vahoaka malagasy manoloana ny zavatra misy fa mahavariana ny fihetsika ny fitondrana ary izany rehetrarehetra zany dia miteraka aia amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fisiny zay hoe mangarahara zay amin'ny lafi-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena resaka tsy fandriam-pahalemana ihany lalam-pirenena fahafito tantaraika aloha le tranga na le hoe fe hoy izay mpanao gazety dia aveo tsika maneho hevitra ao anatin'izay taxi borosy 10 nitafian'ny bandi resaka fanafiana taxi borosy tsika mantsy raha miresaka hoe dalo dia ohatrany hoe alatrombo foana no atsaitsika fa andeha ataontsika hoe tsy hoe dalo ny lasana azy fa hoe jiola na hoe bandi zany araka ny fahaizantsika azy tany amin'ny district anambositra tany le izy atao amin'ny commune laka centre tamin'ny farany herinandro teo nalaza be mihitsy izy io tena nalaza be satria mandeha mo Facebook mandeha ty tambajotra isan-karazany ty dia aingana be zany ny fampitan'ny vaovao fa dia apolony zany reo jiola ny rongo basy araka ny teninao teo hoe misy arme de guerre misy basim-borona ny etondralamy miaraka amin'ny torabato sy ny sisa dia voatafika ny fiara dia lasa daholo ny entana ny zavatra azo tonga dia no entana toy ny telefona vola sy ny sisa dia zay no zavatra nisy RN7 io raha vao miresaka ambositra dia RN7 zany DPDP député ny fantaniana mipetraka hoe fa maninona hatramin'izao no hoe tena hoe misy fitaovam-piadiana foana eny am-pelantanan'ny jiola misy arme de guerre misy munition bala sy namany ampiasain'izy ireny hatramin'izao ahoana ny fomba hieritreretana an'izany satria tena manahirana be le zany zao zany ianao zao raha andeha taxi borosy ho an'ny tuliarana ho an'ny fianarantsoa dia fa tonga dia fa etsy hoe inona ndray ny zavatra hitranga inona ny zavatra hitranga fahitanao an'izay raharaha zay matomoa misy fitaovam-piadiana mahery vaika ny ampelantanan'ireny jiola reny dia voalohany indrindra misy zay ny fiara miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana satria araka ny lalàna eto amintsika dia mpitandro ny filaminana irery ihany no manana ny alalana sy fahefana ampiasan'ireny fitaovam-piadiana mahery vaika ireny eo zany no manahirana ny mpitandro ny filaminana eto amintsika toa no heverina ho tandroka ary ny vozona indray no lasa zany manampy an'ny jiola manao herisetra sy fanafiana
sala amin'izany ary tena mampalahelo raha ny zavatra antranga tamin'iny tsy mpitandro firemenana rehetra kosa angamba fa tsy maintsy misy ao le hoe sonjo ray loasa mo ahoana nefa marina aloha zay resanao zay satria tena misy kosa ao no tena tsy miasa ny mpitandro ny filaminana rehetra fa misy zany am'ireo no hoe alay-panahy ka manao an'izay fomba fiasa manahiran'zay satria maninona le fitaovam-piadiana mahery vaika no any am-pelantanantsolahy ka eo indrindra tsika no hoe tsy mitsahatra mampatsiahy foana an'izay le hoe fanadiovana amin'ny resaka fitondrana nireny fitaovam-piadiana reny satria ireny zany a no mitarika sy manosika an'ireo tanoratsika makany amin'izay hoe asan-jiolahy zay efa nisy ezaka teto amin'ny tany sy ny firenena ny fanadiovana n'ireny fitaovam-piadiana reny fa ny zavatra tsapa ihany koa dia hoe nisy vanim-potoana izay nampirongatra ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana teto amintsika anisan'izany nandritra ny andro ny tetezamita tsy azo laviny zany fa maro ny fitaovam-piadiana izay nalahirana teto amintsika niparitaka any amin'ny faritra samihafana ary betsaka ny fanontaniana mipetraka mahakasika an'izany hoe ahoana marina izay le fampidirana fitaovam-piadiana niditra teto sy ny fifehezana nefa eto ny fifehezana an'izay fitaovam-piadiana ananana eto amin'ny tany sy ny firenen'izay ka io ngamba namanarina dia apetraka amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny fiazana mihitsy an'izay le hoe ireo basy tsy ara-dalàna ary ihany koa ny fifehezana ireo mpitandro filaminana zay hita fa na le atao hoe mampiahiahy koa ireo mpitandro filaminana sasan'ireo satria tena mampalahelo loatra le zavatra manjohan'ny vahoaka raha olona andeha ho any amin'ny faritra izy ohatra amangy fianakaviana na andeha hiasa na sala amin'izany no alena dia fanafiana ohatran'izany ary misy ny naratra tamin'io vanim-potoana zay resahanao tao io dia hitantsika amin'izany fa tsy misy tombontsoa atsika zany fa aleo isy fanaraha-maso farak'izay azo atao manoloana nyreny fitazomana fitaovam-piadiana eto amintsika ireny mazavy zay dia atsika moa zany no misaintsaina ny raharaha fa dia ny azo atao aloha zany dia hoe mitandrina foana aloha satria zany no zava-misy iresaka kely tsika député leranytsika mazavy momba nytelo hoe fivoriana assemblée générale ataon'ny firenena mikambana ndian'ny fahenina amin'ny fitopolo a New York ty izay anomboka raha pitsy moa zany izy io toejavatra tsy azo lalovana fotsiny zany fa tsy maintsy araha-maso akaiky dia akaiky dia ny malagasy zany ny firenena malagasy dia hoe manaraka an'io ary atao hoe manana solotena any amin'izany fivoriana tapon'ny firenena mikambana zany raha vao re firenena mikambana dia zao tontolo zao zay ny resaka zao tontolo zao ary rehefa misy fivoriana tahaka antony dia misy ny lahadinika efa mipetraka dia melomo zany fa ny firenena tsirairay ihany koa dia manana marary azy mba manana n'izay hoe etaetany sy ny sisa dia any no sehatra zany ahafahana mba hoe mifampiresaka amin'izay na tafiditra ao anaty lahadinika na tsy tafiditra ao anaty lahadinika ny marara ny Madagasikara dia anjaran'ny délégation malagasy izay mandeha any no atao hoe mitady ny fomba rehetra izay atao hoe erovana ny tombontsoa Madagasikara misy moa le fitenenana hoe tsy manaiky lembenana rehefa mitaby ny tombontsoan'ny firenena tsy manaiky lembena ils et parsa ny tiako atokavana amin'io dia mety mitendray zao ny sasany hoe saindray inona ihany ty ils et parsa tsisy farany ty ka mbola tsisy farany izy satria tsisy valiteny mazava ny ambarany mpitondra ny ils et parsa dia manana dossier ao amin'ny Nations Unies Madagasikara tompoko le hoe résolution 34/91 Assemblée générale des Nations Unies adopté le 12 décembre 1979 dia efa nisy ihany koa ny résolution ny fraisambe africaine tamin'izany OUA larana 732 tamin'ny 20 juillet 1979 momba n'ireo nosy efatra dia namafisana tamin'izany fa hoe any république démocratique Madagasikara tamin'izany hoe RDM tamin'izany tamin'ny andron'ny amiraly dia ny organisation de l'unité africaine zany na ny OUA dia nanamafy an'izay hoe any Madagasikara reo dia mbola namafisany sadeka ndray voainga kely fa hoe
ampiaro ny filan-kevitry ny organisation organisation de l'unité africaine zany a sy ny résolution ny assemblée générale la Nations Unies le tamin'ny 79 zany hoe na ny Nations Unies na ny continent africaine sadeka ny rafitra ty akaikitsika indrindra de efa ondamosa Madagasikara momba an'io. Ny isika nefa mpitondra eto amintsika tamin'ny ona tamin'ny frantsay de ohatrany tamintady ohatrany pasipasoan'ny frantsay resaka tsy fantatra hoe ahoana nefa le dossier efa any amin'ny Nations Unies ary efa ondamositsika daholo ny rafitra atao hoe maneran-tany inona indray no tadiavintsika ao anatin'izay dia io zany mba tiako anehoany ny député Alairantsimbazafa hoe hevitra hoe ahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra satria miandry an'io ny malagasy. Fivorimbe faratampona zay indrindra zany hoe ny firenena rehetra dia mandray anjara ao anatin'izay fivoriana atao any Nations Unies zay New York moa zany marimarina kokoa ny zavatra andrasan'ny malagasy de ny hoe inona ny ady ho ataon'ny solotenantsika indrindra ny filoham-pirenena sy ireo délégation miaraka aminy ho tombotsoany zany firenena malagasy zany anisan'ny resahanao teo ny resaka fampiarana ny feikevitra lehibe zay mahakasika ny Élysée Parsieux anisan'ny zavatra andrasan'ny malagasy zany hoe savy le mpitondra antsika iteny eo masiny zao tontolo zao ny tena fampiarana an'izany feikevitra zany ary hitaky ihany koa ny amerenana zany Élysée Parsieux zany ho an'ny firenena malagasy restitution hitatsika moa satria zay mihitsy ny teny zay nambaran'ny filoham-pirenena tamin'izy natao ny nisy valandresaka tamin'ny mpanao gazety amin'ny hoe ny famerenana ny reninosy reny ho an'ny Madagasikara raha nampananteny izy fa mialoha ny 4 jona tamin'ny taona 2024 nampanantenainy tamin'ny vahoaka malagasy fa tokony verina amintsika ireo nosy ireo andrasantsika zany ny fahasahiny zany mpitondra zany miaraka amin'ireo délégation miaraka aminy hoe savy izy iteny ao anatin' zany fivorimbe iraisam-pirenena zany eo mantsy ny mampanady ny hoe raha nisy ny dia zay nataony tany a Frantsa ny ona tamin'ny filoha Macron izy dia toa teny foy ny mba ny resahany mahakasika an'io resaka Élysée Parsieux fa ilay filoham-pirenena frantsay indray aza no nyresaka lavalava kokoa no izany filoham-pirenena malagasy zany hoe tsy hitanao taratra fa tsy nisy ny fiadina varotra na ihany koa hoe fiadina n'izay tombontsoa ny malagasy zay ny verena nylay nosy ity fivoriana fahenina amin'ny fitopolotiny no andrasantsika ka eo moa zany maro ny lahadinika zay horesahana ao anatin'io fivorimbe iraisam-pirenena io tafiditra ao anatin'izany resaka hoe fampandrosoana mahitra na ny développement durable ao ihany koa COP21 mahakasika ny resaka tontolo iainana ao ihany koa ny tontolo ny vato iraisam-pirenena na ny commerce international aiza zao tsika malagasy amin'izay commerce international zany vanille tsika ty jerety izy ohatrohatra mitotongana de mitotongana ny vidin'izany vanille zany eto Madagasikara raha nampananteny zany filohan'ny rajoel zany fa izy no ampiakatra ny vidin'ny vanille tany anatin'ny fampelezan-kevitra izy nanambaran'izany kanefa zao de tsy mendrika ny izany vidin'ny vanille zany ny zavatra hitatsika amin'izao fotoana zao ary mampiravoravo tanana ny tatsazany rehetrarehetra zany eo zany de miresaka moa ianao hoe commerce international io de mampalahelo fa itsika nge de faly manafatra fa tsy manana n'lay hoe culture hoe andetsika hanondrana eny fa na de ny vary hoantsika raha nalazitsika fa tokony navita tena arabary indrindra tamin'ny andron'ny filotsiranana moa de hoe politika ankibony nampiasaina teto Madagasikara fa amin'izao fotoana zao ny mpitondra mihitsy angeny miazakazaka amin'ny fanafarambary zany hoe atao ambanin-javatra ilay fijerena manokana ny sehatry ny fambolena sy ny fipina kanefa de tsy tokony ho adiny fa manodidina ny 70 hatramin'ny 20 isan-jato isika eto Madagasikara de mbola tatsà aiza zany ny politika mpanjakana miroso makany amin'izay hoe
sehatra ny fambolena sy ny fipinzay efintsika ohatrany tsy mihinan-kanina raha tsy misy vary ao anaty kiva hafa ihany lala vary sakafontsika zay indrindra mantsy ka aleon'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao manafatra tonjay manosika an'ireo tatsaha eto Madagasikara io moa hitantsika ny Bamangoky amin'izao fotoan'izao le hoe omenandry zareo arabo ny tany amina hektara maro hovolena vary fa maninona tsika manana teknisiana tsika eto manana tatsaha tsika eto marobe maninona raha ireo malagasy ireo no omena ny fahaiza-manao ahafahana mamokatra farak'izay atao hoe betsaka ka tonga amin'izay politika ny hoe tokony hanondrana vary arytsika fa tsy andeha hanafatra vary lavo zao ary le vary tonga le afarana de tsy tena mbola mitosaka akory ary eny amin'ny tsena le izy hitantsika moa fa ny teo nisy hoe vary mory hoe vatsitsinjo hoe sy ny sisa hitantsika ny olana nitranga teto Madagasikara manoloana an'ireny ary le vahoaka malagasy de tony atao hoe mampalahelo ihany satria de toa ampifilafilain'le fitondrana na ny fahazahoana na ny fisitrahana an'ireny zavatra ireny ary nefa de volam-bahoaka volan'ny fanjakana malagasy volan'ny vahoaka malagasy no anafarana an'ireny vary reny fa tsy volana toko akory zany rehetrarehetra zany ahitantsika taratra hoe mby aiza ary andeha ho aiza marina ity firenentsika ity raha ny zavatra hita amin'izao fotoan'izao engany izao fivoriana tampony zay atao any a New York zao mba hisy ny fiadin'ireo délégationna malagasy ny tombontsoim-bonana ho an'ny vahoaka malagasy satria zay ange no andrasany ary angatahana mihitsy ireo délégation hoe rehefa mba tonga avy any ivelany any mba hanome tatitra mazava so de ohatran'le teo indray zay mantsy ny olana le tamin'izy tany Frantsa la Frantsa teo zao de aty arina aty vao manomboka mivoaka tsikelikely lay zavatra nyresahana tany fa hitantsika fa raha tonga teto tanyrazana ny flota amin'ireny fotoan'ireny ny FMF no nahita faisana amin'ny fitantanana amin'ny baolina kely teto Madagasikara zay nampiaka pofinazy moa tamin'ireny fotoan'ireny no nanjaka tamin'ny conférence de presse zay natrehana teny hivaty tamin'ireny fotoan'ireny de mba tsy ho zay tsony re ny zavatra mba andrasana amin'izany filoham-pirenena zany rehefa mitototoa te atandrazana fa mba hanome tatitra ho an'ny vahoaka malagasy hoe mby aizitsika ary ho aiza indrindraindrindra manoloana an'izany hoe ils et parsa zany manoloana anyreto lahadinika maro zay odiniana ao anatin'izany fivorimbe atapony zany mba aiza ho aiza ano zavatra nydiniana tany no mahavaly an'izay hoe tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ka fanararoatra moa ny fivoriana tahaka an'itony ho an'ny firenena zay mandray anjara satria mionao daholy fa de eo koa zany mipetraka le hoe manana an'ilay capacité de négociation ve tsika négociation le fahaiza miresaka sy hoe fahaizana mandresy lahatra aloha de hitsina mihitsy fa ny président Ravalomanana de ananany zay kapoka keo izy na inona filazany sasany zany hoe ahoana sy ahoana de zay marina fa eo misehatra raisa-pirenena anao zany ary namafisan'ny professeur Julien Radanoira koa zany rehefa tsy hainao zany ny système maneran-tany amin'ny resaka économie resaka finance resaka géopolitique resaka marobe de mbola tsy anananao ihany koa le fahaizana mandresy lahatra de taraiky etsika de eo ianao zany no raisina fa ny olona zany zao efa miazakazaka daholo amin'ny tony fivoriana iraisam-pirenena tony hoe mba mijery aiza ny tena ho tombontsoan'ny firenenay satria indrepandeh any indrepandeh ny assemblée générale ny firenena mikamo rehefa septambra ohatr'izao izy misy moa fivoriana hafa moa zany reny resaka banque mondiale sy ny sisa zay rafitra ao anaty amin'ny firenena mikambana ihany fa ny assemblée générale dia septambra isataona eny ary député Alain Ratsimbazafy mitoy ihany ny fandarantsika fa tazanao namana fanira zafy manatany député Jerira Andremolaina ihany koa efa mavitrika de mavitrika mitsikitsiky avy any avaratra antany satria nietsika ihany koa ny tanora zany ny tanora tiako Madagasikara Analamanga teny lasorateny tany avaratra antany nanaovana ny etsika tamin'ny farany herinandro teo nafinaritra be la izy amin'ny tinany député Alain Ratsimbazafy ary sy ny afatra faraparana misy ambara vitsivitsy moa reto zany satria amin'ny mahasolombavambahoaka ny Madagasikara ny tena dia nisy fotoana nandalo tany amin'ny district Andramasina iny anisan'ny nampitainy ireo
ray aman-dren'ny mpianatra any amin'ny faritra Andramasina iny zany a ny afatra zay hoentiko eto amin'izao fotoan'izao mahakasika ny sehatra ny fanabeazana moa mazava ho azy ao amin'ny fokotany antsoina hoe sabotsy Ambohitromby dia nanao ezaka reo ray aman-dren'ny mpianatra reo a nandrangana efitrano fianarana zay misa efatra zany amin'izao fotoan'izao a vita soamantsara ny trano ary araky ny tetiandron'ny mpanabeazana moa fampianarana dia niditra tamin'ny herin'ny androany a ny mpianatra teto amintsika tsy manana W nefa zany sekoly voatsangana zany tapitra treo zany niezaka vita n'ireo ray aman-dreny any atoerana zay ny tratrany ka atao antsoava amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'izao fotoan'izao ny mba hoe tokony hojerena ny fitaovana toy ny W amin'izany sekoly zany satria efa be loatra ireo etsaka zay efa nataon'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao moa zany a niditra tamin'ny herin'ny alatsinainy lasa teo ny mpianatra dia mandeha amin'ny ladina tany mianatra amin'izao tsika amin'ny teny zao afaka hamarinina zany vaovao zany fa zay a ny zavatra misy any atoerana mitaraina mafy ireo ray aman-dren'ny mpianatra reo satria sady tsy misy a ny mpampianatra avy amin'ny fanjakana fa mpampianatra firamina avokoa ny mpampianatra zay ampiasaina ao anatiny zany EPP zany faharoa dia ny hoe ny W ilaina ao anatiny efitrano sekoly zay misa efatra io a dia manodidina ny 10 isa rehefa natao moa kajikajy zany a dia manodidina ny eo amin'ny efatraleo ka hatramin'ny eninaleo ny vidiny W anankiray any toerana zany io a ka anaovany zareo antsoavy zany hoe sao dia misy koa fiara-miasa azo atao manoloana zany hiezaka amin'ny sehatra ny fanabeazana zany a satria ireto ray aman-dreny reto zany dia efa tena nanao zay tratrany ary fantatsika fa tsy ho ela dia hiditra ny vaninandro fahavaratra tsika zay atao ao anatin'ny maintsoahatra tsy maintsy mbola atrehan'ireo ray aman-drenyreo ihany koa zany rehetrarehetra zany a ka izay no hitondrana ny teny an'ireo vahoaka ireo a any amin'iny a faritra Sabotsy Ambohitromby zay distrikana Andramasina iny akoatran'izay dia misy ihany koa ny fitarainana avy amin'ireo vahoaka vao amin'ny ankazobe tsefa ity indray dia ato anatin'ny distrikana Antananarivo Atsimondrano manoloana ny fitrandrahana fasika zay mbola mitohatra amin'izao ataon'ny sinoa raha tany amin'ny volana Novambra 2024 tany a tany amin'ny faritra ohatrany hoe Ankady Vorobe commune Ambady Fahavalo no nisy fitrandrahana fasika nataon'ireo sinoa ireo a dia nisy ny fijoroan'ny tena mahasolom-bavam-bahoaka niaraka tamin'ireo vahoaka ireo mitaky a ny tsy fetezany zay sehatra fitrandrahana zay satria dia mamotika ny morony ny lalan-drano iny zany a ny fetrehanany zay hoe fakana fasika tena tsy aradrariny raha ny zavatra hita any atoerana inona ny etaetan'ny vahoaka manoloana ny etaetan'ny vahoaka dia ny fialan'ireny fitrandrahana fasika ireny mihitsy any atoerana satria sady mamotika ny lalana ny camion zay mandeha fantatsika fa ny anytetezana any atoerana dia atetezana efa tamin'ny taona 10 tany ho any ny lalana dia ratsy de ratsy ary ireo camion zay mitatitra n'ireny fasika ireny zany dia miteraka an'izay fahasimban-dalan'izay kanefa tsy misy vokatra mivaingana makany amin'le hoe vahoaka eny fotony fanampon'izay a dia ilay sisin'le morona zany a dia betsaka ny simba ka miteraka ny tsy fahafahan'ireo tatsara eo mamokatra satria ny volo legioma ny fraise sy ny sisa moa zany a no seha-pambolena zay ataon'zareo amin'ny sisin'ny morona iny a dia potika de potika zany zavatra rehetrarehetra zany anaovana antsoavo amin'ireo ben'ny tanàna lehibe ny distrika mba andray an-tanana ny fijerena akaiky an'io fitrandrahana fasika ao a Akazobe tsefa io rendrehetra reny no nentina dia amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka ny tena satria rehefa midina any amin'ny faritra tsirairay any a dia manatona ny olona ary milaza ny zava-misy iainany andavanandro ka izay a no hitondrana satria manana didy zay amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka mitondra n'izay tenin'ny vahoaka zay a amin'izay toerana rehetra sehatra rehetra ahafahana mampitan'izany na ho an'ny anivon'ny
fitondram-panjakana zany na ihany ko fampitambavao amintsika samy vahoaka malagasy atreo angamba namana Rina Rabe Mananjara ny tondrako ny anjarako amin'ity andro an'io ty ary anehoana ny fisaorana sy fankasitrahana ho antsika zay nanjotsy tapaka ny fandarana Miara Manonja ary naharitra neno atreto amin'ity apahany izay nandraisako anjara tamin'ity androany ity. Eny ary maro zay noresahana izay ary everina hoe tena fiainatsika no kirakiraina ao anatin'izany satria tsisy olona ne eto te antro zany tsy misy olona eto Madagasikara ka hoe te iaina ao anaty fahasahiranana mitoy izany fahasahiranana lava reny fa samy mba ho metimety daholo ny fiainantsika mianakafy kanefa ireny no zavatra mitranga dia fanontaniana mipetraka foana ny amin'ny hoe anahoany ty Madagasikara ty any amin'ny 20 taona lasa any amin'ny 50 taona ho avy tsy hoe lasa akory fa any amin'ny 50 taona ho avy ho any amin'ny 100 taona ho avy manahoana zany Madagasikara zany amin'izany taona zany raha zao zany no iainana ankehitriny nresaka tsika teo hoe resaka fahasahiranam-bahoaka zany foana ny resahanao izy ny aka tsy maintsy resahanako ny zavatra marary no tsy maintsy resahana satria tsy maintsy hitadiavana vahaolany reny ary anjara ny fandarana takantony Miara Manonja itony no atao hoe miteny foana milaza ny zava-misy foana mba ahafahana hoe mamany olana izany rehefa tsy manao zay tompona andraikitra tokony anao an'izy dia tairitsika rehefa misy ny tsy mety dia tsika iraina fa tsy hoe reo dia mitatasika foana reo dia mitsikera foana tsy manandrara fa tsy mitsikera ka le tsikera ilaina ary tsikera mitombona le izy fa tsy hoe tsikera hoe zavatra hoe mandehandeha fahatany akory iza zao tsika mianakavy tsy mahita eny amin'ny fiarahamonina eny fa raha mividy henany ny tokantrano maro amin'izao fotoana zao dia farafabetsany atsasaka ny fefany ndana manontany mpivarikena manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny 9 dia isao ao amin'ny mpivarikena anankiray hoe nisy ampividy hoe fery no mividena atsasakilao fery no mividena 2 kilao fery no mividena 2 kilao sasany efa manomboka meme zao ny sasany mainao an'izay fery no mividena 2 kilao efa meme angambany atao hoe mpanao hotely no mividy an'ireny fa raha hoe ny tokantrano isanisany dia efa tsy mahatakatra an'izay intsony fa atsasaky ny fefany no tena betsaka atsasaka ny fefan'izany eo amin'ny 7500 eo zany fa mbola misy atsasaky ny fefany tompoko amin'izao fotoana zao fa na diadiana vao natao mahazo ena ve 700 ariary ozy le olona dia misafosafo loha le mpivarotra eny atao ty fa sy azo an'izay ena kely ataoko hoe ena kely eran'ny sotro mahery ngamba no tratran'izay amintsika miteny zao no misy an'izany hoe mividy menaka amin'ny alalan'ny sotro no ividianana menaka any ambadimbadika any inony ty le fanaovana tsiro-tsakafo kely ohatran'ny karekare ty reny atsasany le efa le kely iny mbola sasahana amin'ny antsy dia ny atsasaka iny no zakan'ilay le mpanjifa zany ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa ny labary fa amin'izao fotoana zao kosa vokatra ilay hoe maivana ny lanjan'le ariary vokatra ny fahantrany dia tena hoe zara raha mahazo entana ny entana mitobaka ihany be dia be ny raha resaka sakafo zany betsaka fa le hoety manana mihitsy no tsy ao anatin'ny mba hoe tokony hafahana velona zany fa hoe zara raha velona fa mitsipozipozy zay le malagasy amin'izao fotoana zao fanery razafy manatany efa eto anao manana loha hevitra horesahana amin'ny mpijery sy ny mpiainaotsika ihany koa aloha miarabanao aloha ary misy kokoa indray tazako ao alefa soary eny ary misaotra Rina Rabe Mananjara dia miaraba ny teknisianina antsika ao ambadiky ny sary sy ny feo ao amin'izao fotoana izao manao fikarakarana rehetra misaotra ny député Alain Ratsimbazafy izay efa nisehatra mialoha zany teo nitondra an'ireo vaovao sy zavatra ho fantatra marobe ary miaraba sady ny solombavam-bahoaka na Varadrano Zéry Rajimbolaina efa mivonibonao Rina Rabe Mananjara tena misy kokoa mihitsiny dia alolo alefa lavitra li satria Paris moa zany dia tena
ao anatin'izay de rehefa Paris moa zany de any Frantsa zay fa tsy adino ihany koa ny namana any Montpellier ihany a tena misy mpitolona mavitrika mihitsy any Montpellier ihany ary tena mihetsiketsika tsaroantsika misy an'le hetsika nataon'izy ireo ataoko hoe 3 herinandro lasa zay mialohan'le février mai d'août iny nampisehoan'izy ireo ny zavatra tseken'izy ireo manjo any Madagasikara ary dia niaraka tamin'ny RMDM diaspora any Frantsa ka anaovana kokoa zany ny any Frantsa de rehefa miresaka Frantsa zany de Cassan, Chambéry, Toulouse, Marseille, Paris, Montpellier indrindra kokoa atsika rehetra maro be fa zay voatony vava aloha zany sy hita de resana ny etsya Andranoro etsy ihany koa Andranoro zany de iny Ambohibaony misy an'izany tanàna Andranoro zany zay ny antony hoe Mahandranoro azy anaovana kokoa atsika rehetra fa sady miaraba zany ny mpijery sy mpiaino fa betsaka ny kokoa nampitondraina tamin'ny fihetsiketsehana no tanterahany tanora tiako Madagasikara teny amin'ny ankona bypass Alasora teny de ezahako mena aloha zay tadidy ry Mamansonia zany ery Andrainarivo ery de manao kokoa anareo zany mpanaraka atsika ny eny amin'ny district Antananarivo voalohany na tanora io zany na ray aman-dreny tsy adino amin'izay ihany koa ny any Akazondandy commune Akazondandy aiza moa zany Akazondandy de lalana amin'ny lalam-pirenena fahatelo any Anjorobe misy an'izany de misy fokontany Ambobao avaratra ao de zareo reo koa tena mezakezaka mafy mihitsy ny asa satria ikarakara ny fa 7 taona ny antoko Madagasikara izy reo zany de ametraka ihany koa mahazava-dehibe zany antoko tiako Madagasikara zany ka ny mpitarika an'izay matamzona ireny diamondra fahafantarantsika azy de anaovana kopakopa tanana zany ny ekipa rehetra ao Akazondany indrindra aty amin'ny fokontany Ambobao avaratra zay resahana amitsika moa zany rehetrarehetra izany marobe no nankataka am'izay kokoa zay fa de atao hoe tsika zeniona satria ambopionana tamin'ny sabotsy fa 18 septambra teo tetsy kona bypass de nafinaritra ny fifampiresana inona zava-misy teny zany de anaovantsika tatitra kely hoe tena fahombiazana inetsika nkarakarainy tanora tiako Madagasikara iny zany satria de tena saika teny avokoa zany reo rehetra zay ao anatiny zany fieritseritry ny antoko tiako Madagasikara zany na birao politika na ny solomavam-bahoaka na ny ancien jeune team zany nareo tanora mainty milaly namorona zany tanora tiako Madagasikara izany teny avokoa zany ka isorana ny RMDM ihany koa indrindrandrindra ny tanora RMDM tena toerana sy ireo avy amina antoko hafa koa zany fa mifamevoninahitra tamin'ity hetsika lehibe ty nonona kelitsika ohatra zany zao nafinaritra dia teny avokoa zany solombavam-bahoaka atsika fa nisy any moa zany reo nametraka fialantsiny meloa dia nampitaina izy ireny zany ny tendry zava-maneno sady ny hira mihitsy ny député Nambohidratrimo efa arivariva izy vao niala teny député Mamrabenrina tena niaraka tamin'ireo tanora député Alaina Tsimazafy ihany koa moa zany de niaraka nanao an'izay zomba niaraka tamin'ny tanora zay satria de nisy ny sehatra manokana mahafinaritra be le toerana satria midadasika be de nisy sehatra natao andizana de nisy ny hirairaina de nisy nanaovana baskety tsipy kanety be nisy standy salé sy ny sisa nafana nanao zavatra maro be zany député Jery moa mivezivezy teo ihany zay nanana adidy amanandraikitra koa izy de mivezivezy teo ihany de niaraka nikorana tamin'ireo tanora ny député Fetra nandalo teny toerana ihany koa ny député Rastany zay tsy vitaniny nameny tsipy kanety be zany na ny boula ny lalaovana fa nivezivezy teny ihany koa izy efa après-midi izy tonga teny toerana teny de mahafinaritra ndretrarehetra zany ny nitondra fialatsiny moa zany de nitondra fialatsiny ho an'ireo tanora tiako Madagasikara ny
birao politika dia nahitana ry Cordeau Jean-Claude, ry Maître Éloi, ry ambassadeur Jean-Pierre, teny avokoa sy ireo mpikambana samihafa niaraka tamin'izy ireo zany ary de naka toerana manokana mihitsiny de nikorokorana, ny resadresaka, ny fiainan'ny antoko, nahafahana ny fampita vaovao tamin'ireo olona marobe zay tonga tena toerana mba hitafa amin'ny birao politika zany de mba fotoana koa zany mba nahitana an'izy ireny. Reo tanora tiako Madagasikara teo aloha zay nanorina zany tanora tiako Madagasikara izany dia teny nafinaritra nahitan'ry zokibe Mamonjy, ry dokotera Aina na ry Dirikabo izy tsika, ry Ratefina Nary Emile na ry dokotera ry Vazaza ny fiantsontsika azy sy ireo ekipa marobe niaraka tamin'ny teny satria hoe tanora tiako Madagasikara ankehitriny maka andraikitra amin'le tanora tompona andraikitra de ireo tanora teo aloha koa zany de tena tonga marobe mihitsy, marobe zareo naka toerana ary dia ny fampitafa tamin'ireo tanora maka andraikitra amin'izao fotoana izao. Ny tanora maka andraikitra amin'izao fotoana izao moa dia saika tena toerana avokoa zany zany ry Madame Michel, ry Madame Bao, avy any amin'ny Avaradrano, ry misy an'izany tovolahy tody zany tena miasa mafy zany tena mihetsiketsika, ry Madame Andry aty amin'ny firaisana voalohany aty, ry Taty Jesy any misy an'izany Sarika zany ry Monsieur Nir zany any Tsimondrano sy ny ekipany rehetra tena mihetsiketsika miaraka andry Madame Taina, marobe mihitsy anareo samy naka ny andraikitra tandrify azy nandritry ny fotoana rehetra iny fa mino fa tsy be dia raha ohatra ka misy tsy voatongo satria tena satry anonona fa de tena namaly anto zany tena feno ny toerana, tena toerana saingy nafinaritra de tena le midadasika le toerana eny akona bypass Alasora iteo nanao baskety tena nanomboka tamin'ny folora dia hatramin'ny 5 ora sasany tena occupé mihitsy ny terrain satria nazoto nanao baskety ny tanora tonga tena toerana mafy be ny ekipandro Madame Sonia tery amin'ny QGTria dia saika ny sehatra teo zareo tsy mety resy mihitsy zareo tahaka zany koa tery amin'ny pétanque teria de nisy anko zany reo tanora zay nisehatra tamin'izany resaka tsipoka nety be zany tena niady ny lalao ary nafinaritra fa hay de tena misy manataleta zany eo anivony zany tanora tiako Madagasikara zay ny fandimbiny hira ny fandimbiny hira ihany koa tery amin'ny lapiazo tery esorana ny mpanakanto Arnold ary José Satobo nampifaly sy ireo mpanao animation maromaro de teo foana zareo ny hirahira teo de mifandimbindimby teo moa zany birao politika ny solombavamboaka ny ekipa rehetra samihafa ny hirahira ihany koa de tery amin'ny animation DJ efa nisy piste manokana fa tany amin'ny 20 olona tany tsy akiala mihitsiny fa de mahay koa moa zany le DJ mahay manetana zany de nafinaritra zany rehetrarehetra zany teny amin'ny faritry ny piscine tsara be le piscine eny amin'ny akona bypass dia teny ndray koa zany de reo nakanaka ny rivotra akoatra ny rivodrano natoraly satria midadasika koa le rivodrano natoraly ao misy alala kely mafinaritra ny vorona samihafa de afaka nandendeha tsara reo tanora tena hoe fialamboly le garden party eno ny taterahany iny tamin'ny sabotsy lasa teo de betsaka ny teny rovinandray maninona izy ty raha ahodiny isaky ny distrika na ho isam-bolana na isaky ny tapa-bolana fa tena mafinaritra de zany moa tsy tsika mamaly zany fa ny tompona andraikitra ny tanora tiako Madagasikara fa manomboka manandrana maka andraikitra ary manao lafinjavatra tahakan'ireny ny tanora de isorana zany satria iny koa moa zany de anaovana ezaka ho an'ny fidiran'ny mpianatra eny ny fikarakarana de nampiseho fikarakarana hafa kely zareo satria dia inona monina ataonjareo tao anatin'izay de jeton zany nentina tao zany hoe dia fidina ny jeton de iny jeton iny nahafahana raha te vidy tsakitsaky, te vidy zava-pisotro sy ny sisa de jeton nentina niasa tao anatin'ny tao zany hafa kely zay fomba zay ary ino nahafahana zany nanao fifanakalozana atao anatin'ny tao zay amin'ny endriny amin'ny akabeny ho an'ny VIP sy ny sisa moa zany de nahazo rano maimaimpona daholo izy ireo tonga tao de samy mba nafinaritra naka ny anjara tandrifana fa anaovana fisaorana zany rano fampitambavao avy amin'ny tanora tiako Madagasikara apitaina zany avy any amin'ny présidence lofo
zay mitarika ny eto Analamanga sy ireo mpikarakara rehetrarehetra zany de hoe ampitao zay fisaoran'izay saika de ry lalaina avy any amin'ny firaisana boriboritay fahenina ry hortense sy riaina sy ny sisa maro be oa fa zay voatonony vava aloha zany de resana io satria mampita an'izay fisaorana zay izy ireo de hoe mbola ho avy manetsa be fa fanomboana ihany iny natao tamin'ny sabotsy teo iny ala maro be raha ny zavatra ho resahana satria rehefa farany herinandro moa de fararanom-baovao rehefa farany herinandro resaka tsy fandriam-pahalemantsika efa somary resaka an'izay député Alain tsy mazavy teo sy Rina Rabe Mananjara iresaka ihany koa ny tontolo ny politika ankapobeny resaka iraisam-pirenentsika satria mifanindry amin'le 76e ny session ordinaire io ordinaire ny Nations Unies dia mba iresaka tontolony politika maneran-tany ihany koa tsika satria dia voatsela zay tamin'ny farany herinandro teo nodimandry ny filohan'ny Algériana Abdelaziz Bouteflika nanana fifandraisana betsaka Madagasikara zany Algérie zany de resadresaka tontolo kely ohatran'izay tsika fa na izany na zany ihany koa de mba hitondrantsika fanazavana kely ihany koa le kabarin'ny filoham-pirenena de fa tsamba mifankalana ozy izy zareo zay tsy mahita ny asa atao amin'izao fotoan'izao de eny ara fa iresaka tsika fa mahatonga misy miresaka zany de misy ihany koa ny zavatra maro be tsy vita ary nandisy fanantenany de ho resahantsika zay rehefa aveo fa efa eto akaiketo ny solo-mavaoaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Navaradrano zay Rerandrembolaina ao tsara ave monsieur le député farany herinandro navezabezatra iny ianao sady nivezivezikely namondry ny adidy amina fiarahamonina fianakaviana de niazakazaka kely ndray teny amin'ny tanora teny tiako Madagasikara teny de teo ihany koa reo commune kely samiasa fokotany zay efa manomakomina redynamisation de niazakazaka ihany koa nanatina député hoe ahoana fanomanana ny calendrier samihafa député de maromaro ndraiky sy député zay Rerandrembolaina kanefa de mbola tafaradalina ndray tsika miraba député miraba ny namana fanidy ary miraba ihany koa ny manaraka zao fandagana zao na ny any ampitan-dranomasina na ny tatoerana mamela kely anareo raha ohatra ka nisy namana nitao sy mifahafatesana mpiara-potolona atao sabotsy namena ambony tao dia manao zay fiaraha-miory amin'ny fianakaviana sy ny vady aman-janaky raha tompoko lahy io zany ny eto amin'ny ekipa Miara Manonja niezaka ihany maly amonjy famangina kanefa noho ny adidy amanandraikitra be loatra dia nialana tsiny fa nisy olo tena ihany kosa nefa nalefa tany amin'io namanareo zany nanao zay adidy izay dia manao zay fisaorana fiaraha-miory zay zany ny tena koa matomponandraikitra voalohany tena eto amin'ny distrika Navaradrano manaka zany namana fanidy dia vita somatsara marina le fiarahan'ny jeune team teto Analamanga ary taty amin'ny distrika Navaradrano moa zany no nanaovana an'izy io nanaterana an'izay fionana zay ho an'ireo tanora ny tiako Madagasikara teto amin'ny Analamanga zany na izany naty zany dia nisy ihany koa ireo tanora avy amin'ny RMDM sy tanora tonga nanatevin-dahana nanotrona sy président ry frérot l'homme noir ry Christian Tabera ry Aimé maro be mihitsy ny tanora tonga teny niaraka tamin'ny RMDM novana kokoa anareo isaorana satria mifanotrana tsara anisan'ny natao hoe fahombiazana lehibe tsy araky ny eritreretina raha zavatra nisy fa tena hoe niotra ny zavatra ny eritreretina izany rehetrarehetra zany dia midika fa tena tsara ny fanomanana ary nety ihany koa ny atao hoe fiaraha-miasa tamin'ireo ekipa rehetrarehetra nahafahana nanatanteraka an'izany rehetrarehetra zany teo ny fanentanana teo ihany koa ny atao hoe fivarotana reny tapakila zay ny eritreretina reny ary misy matoka fa nitoy an'le izy iny moa raha ny eritreretina tamin'izy de hoe hoentina hanampiana an'ireo ray aman-dreny sahirana amin'ny fampidirana mpianatra dia afaka manateny reny ray aman-dreny sahirana reny zany fa azo tanterana tsara zany zay atao hoe tanjona zay nieritreretina tamin'ny fiaonambe iny satria raha ny zavatra hita teny toerana tamin'ny fotoana io de tena maro reo ankizy tonga ary zavatra nafinaritra zany de hoe nafahan'ireo ankizy ireo mifankalala ihany koa satria Analamanga ny resaka eto nafahan'ireo ankizy ireo fampitatrakefa ary indrindrindrina nafahan'izy ireo hoe tena nirahina mihitsy zany ao anatin'le antoko zavatra ohatran'ireny tsy hoe hitsangatsangana fotsiny na andeha anao baskety na anao baolina fotsiny fa misy le fifampitazana ao anatin'le atoko mihitsy zany zay hita taratra tamin'ny fotoana iny zany misy ireo olona tsy mifankalala fa nandeha présentation dia
tsy nampozina mihitsy hoe ay reto tanora reto ka rehefa voataiza sy mahazo toromarika sy fampiofanana tsara ohatran'ireny dia tena hoe hita mitahatra mihitsy hoe ho avy ny firenena atsariana kely atsy ka zany rehetrarehetra zany isarihana an'ireo tanora sasana izay mbola mety atao hoe varimbarina na mety mbola tsy tapa-kevitra fa hafa mihitsy le tanora atao anatin'ny atoko tiako Madagasikara zany dia io moa zany araka lazaina teo hoe naomby any amin'ny akapobeany zavatra natao dia re zavatra reny mino ary matoka fa tsy janona ito amin'ny Analamanga ihany na manafaniry fa hitatra tany amin'ny faritra ary mino koa fa hitatra tany amin'ny distrika tsirairay avy ihany ny zavatra ohatran'ireny satria raha ny fahombiazana hita tato Analamanga zany dia hita fa azo hitarina hatrany amin'ny faritany hatrany amin'ny distrika rehetrarehetra misy eto amin'ny Madagasikara zany dia zavatra reny ka tsara zany ho an'ny tompona andraikitra izay misehatra ny tanora zany no manomana sahady any atao hoe hetsika ohatran'ireny zany fa hetsika mendrika hoderana ary ahitana fahombiazana ho iady teo dikan'izay zavatra izay tsara ny tohizan'ireny zavatra ohatran'ireny fa tsy hoe vita ny Analamanga dia sanatria andeha hipetraka fotsiny eo indray zany tsika rehetrarehetra fa fakatahaka ny zavatra ohatran'ireny ary modely ho an'ny distrika rehetrarehetra ho an'ny Madagasikara mihitsy zany zavatra zany iny moa tanora mikarakara fa maro be ihany koa re mpianakaviana sy raim-pianakaviana na dia zokonjokony sy nahazo taona ara dia tonga teny atoerana izy moa voafetra ny lera député Géry satria nanomboka tamin'ny sivy dia efa tamin'ny valo dia efa nisy tonga teny atoerana dia tamin'ny enina ariva misy tena hoe mahalainy saraka tena na efa nikatona ara ny lamozika mbola eo ihany le mbola miresadresaka tetetsisy zany ahoana atao mbola mitonga amin'ny programa sy ny tsisy ohatran'izany tena mahafinaritra le satria io koa zany miankina amin'ny hatsaran'ny toerana ihany koa dia mivoaka daholo ny ambiance rehefa tonga daholo ny ekipa fa nisy taminareo ihany koa zany no ny antso kely sahirakirana fa tonga teny toerana ihany moa zany dia isaoran'izay satria mifangaro tamin'ny amorona akona le hoe akona amorona akona ary amin'ny Zovena iny Zovena double le ary amin'ny gare hotera fisandratana iny fa le akona iny zany anisan'iny dia aty amin'ny sampanina lasora mbotra zaka zany akona indray zany le fanaovana fialam-boly fa tonga somatsara teny atoerana ihany tsika rehetra dia isaorana zany zay rehetrarehetra mihintsika fa mbola ho avy moa zany tanora tiako Madagasikara anao an'izay fisaorana izay fa zay moa zany dia afatra nampitaina tamintsika teto amin'ny Miara Manonja zany ny fanomanana ny fizarana zany ny fitaovana dia iny moa zany efa manao organisation tanora tiako Madagasikara amin'izay hoe ho an'ny mpianatra izay ny team akademiko moa zany dia mbola ao anatin'ilay projet ny tanora tiako Madagasikara zay ny amin'izay député Géry fa tena hiditra adevitra lehibe tsika satria vao teo irina arabe mananjara sy ny député Ratsimbazafy Alainy resaka tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana ity tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana ity zany tena nanomboka tamin'ny zoma sabotsy no toy omaly zany tena zava-doza no nitranga teto amin'ny firenena satria raha ohatra zany tsika no fampitsaivana kely député Géry Randriambolaina ny zava-nisy tany amin'ny nialan'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra zany hoe tamin'ny sabotsy aliny ny fanafiana amin'ny Tabedina nataona jolay maromaro tetỳ amin'ny Bernono Ambavatapy io moa zany dia eo anelanelana Ambositra sy Atsirabe io Bernono Ambavatapy io dia fiarakodia zay nanao karavanina maromaro zany no niaran'izay fanafiana izay ary nisy fitaovam-piadiana mahery vaika mihitsy nampiasain'ireo jola tamin'izany fanakanan-dalana zany ary dia maromaro ireo fiarakodia izay simba tao anatin'izany ary dia nisy vola maro be nisy firavaka finday lasan'ireo jola mpanakan-dalana zany dia nitsanona tena embouteillage mihitsy moa zany tamin'iny lalam-pirenena iny 30 minitra taorianan'izay vao tonga ny mpitandro ny filaminana zany tamin'iny Ambavatapy iny zany no nisy an'izay taty amin'ny lalana miazo ihany koa Mbatolamy taty dia nandrenesina fa toatratran'izay ihany koa zay fanafiana jola zay raha ny vaovao kely samihafa zay re zany ny tany morafeny be ny aliny fahafito ambin'ny folo ny volana septambra dia mpanakanto avy nanao fampisehoana taty morafeny be za morafeny be zany ndray ho atsika zany zay mila mahafantatra azy dia mahazo ny lalam-pirenena voalohany iny makany mainty rano any zany Tsiromandidy ny lalana amin'izany dia mitohy amin'izany distrika ny teneniko zay dia avy nanao fampisehoana no tratran'izay fanafiana zay nataona
jolay izay zany dia taty Ambao distrika ny Maintramo nisy an'le spectacle zany fa rehefa nody izy ireo zany no tratran'izay fanafiana zay vola 20 tapitrisa ariary na 40 millions de FM zay zany no azon'izy ireo satria nandeha camion moa zany le mpanakanto sy ny mpitendry sy ny mpandeha sy ny rehetrarehetra de voatafika atao izy ireo de lasa ny lela vola de mitsabo tena moa zany eny anivon'ny hôpitaly reo mpanakanto reo telo andray no nisakana atao ary fitaovam-piadiana mahery vaika miampy fitaovam-piadiana zay vita gasy no nampiasainy reto jolay reto ny tetsy Ambohijoka rovana Ambohijoka efa nyteneny député Ratsimbazaha Alain teo zany vola 10,000 ariary tompoko no namotena mpivady zany nefa manana andraikitra lehibe tany maro-panahy farafangana no tafian'ny jola koa ny tanàna tamin'izany farany herinandro zany ary rehefa nitafiandrareo dia nidorana ny tanàna ray manontolo teo maro-panahy zany tamin'ny farafangana ary de misy lakilasy moa mahita ao anatin'izany de nitsoka mponina any amin'izany tanàna zany satria hoe mbola heverina fanindroan'indray hony ny dahalo zany ny zava-misy azontsika resahana mamaika fa mbola betsaka ny tsy fandriampahalemana any amina toerana hafa député Géry Randriambolaina raha izany ary ny tsy fandriampahalemana inona ny azontsika ambara amin'izay député Géry Randriambolaina zany resahantsika zany de ny farany herinandro teo fotsiny fa tsika tsy hitanisa zay efa tsy fandriampahalemana loza amin'ny tany saiko isanandro ambara ratabe le hoe fitifirana vadina mpitsabo tamina toerana samihafa fanafiana taxi brosy tamina toerana samihafa fanafiana tranon'olona de nidorana izy ireo ny tranon'olona marobe zany asaika efa eny foana tena mandro tsy lavoloa ny vahoaka malagasy député Géry. Ya marana tokoa zany namana fariry satria tsy voamaly na fakomaly resaka tsy fandriampahalemana eto tamin'ny tany sy ny firenena fa efa atao hoe tena tsy voafetsolo izy io amin'izao fotoana zao ary moa efa nitonana fanazavana hoe ny tsy fandriampahalemana le voalohany indrindra de marika ny fahantrana ihany koa satria vokatry ny tsy fanananasa vokatry ny atao hoe tsy ananan'ireo olom-pirenena mivelatra tsony na ny an'lafo fambolena sy ny fiompiana na ny anatin'ny asa ihany koa satria na ny orinasa misy eto amintsika ara dia be dia be ireo orinasa nakatona amin'ny atao hoe resaka politika eo ihany koa ny atao hoe vokatry ny atao hoe reny ame-anara-pahasalamana reny de tena hoe tsy afaka manana zay fanananasa asa intsony ny olom-pirenena rehetrarehetra zany raha zay ny azo ilazana anazy ka io tsy fanananasa io miteraka an'le tsy fandriampahalemana ary zavatra mametram-panontaniana koa ato anatin'le hoe fanafiana sy ny zavatra mitranga etseroa de hoe ahoana ny ananan'ireny dahalo reny reny fitaovam-piadiana mahary vaika reny fitaovam-piadiana zay atao hoe tsy fitazo ny olon-tsotra fa tena hoe fitaovana natokana ho an'ny maramila sy ho an'ny polisy de mametram-panontaniana zavatra any hoe tokony mba arahamaso zany reny fitaovam-piadiana zay ampiasain'ny olona atao hoe tsy ao anatin'ny tafika na tsy ao anatin'ny filoha alonda zany satria reny fitaovany reny no anisany entin'ireo dahalo entin'ireo atao hoe mpanafika manao zay asa ratsin'izay de zay koa ny tiako sarihana kely ny atao hoe ao amin'ny lafin'ny fitanterana hoe raha ny zavatra misy amin'izao na tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana zao misy sosikevitra ihany alefa hoe maninona aloha ny taxi brosy amin'izao fotoana atao hoe mahavaivay amin'ny resaka tsy fandriampahalemana zao raha mba mandeha amin'ny atoandro aloha raha azo atao zany satria mitovy ihany amiko raha ny atao hoe mandeha amin'ny alina sy amin'ny atoandro falaviran'ny lalana kanefany ny eo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana ny atoandro mba azo antoka kokoa zany ny atao hoe ny fandriampahalemana eny amin'ny lalana rehetra zay ale rehetrarehetra eny satria ny zavatra tsara ho fantatra mantsy raha mandeha amin'ny alina ianao efa ireo dahalo ireo misy any anatin'ireny taxi brosy reny de efa mandefa mesazy izy reny hoe ity ananina misy anay zao miomanina fa afaka tonga amin'le toerana zay atao hoe mangingina toerana zay mety ahafahany izy ireo manao zay asa fanafiana zay de zany rehetrarehetra zany tokony ho jerevana daholo hoe raha misy olona zany mitondra telefona anaty tomobile tokony mba eritreretina ihany koa zany ny atao hoe fombafomba
mba mifampijerijery misy olona mandefa message eny an-dalana eny arahana maso mihitsy jerevana mihitsy reny telefônina olona zay mety mandefa message ao anatin'ireny taxi brosy reny zany satria reny dalo reny de tsy mahafantatra mihitsy na ny olo ratsy hoe misy vola ry na misy zavatra azo tafiana ry raha tsy efa misy tsikombakomba miaraka aminazy eny zany rehetrarehetra zany sarotra miady amin'izany aloha sarotra manaraka an'izany kanefa misy hevitra ihany mety ahafahan'ireo mpitandro filaminana manara-maso na ihany koa mety misy hevitra ihany amin'ny coopérative sy ireo atao hoe soferana taxi brosy ireo mba mijery hoe ahoana ny fomba mba tsy hisiny tsangan-javatra ohatran'izany satria ndraty tsy kely lalana ary ireo dalireo tsy hipetraka fotsiny amin'izao reo fa vokatra izay atao hoe tsy fanananasa na hoe resaka tsy fisinyny vola eo am-pelantanan'izy ireny dia mitatra ny sain'izy ireny manao izay asa fanafian'izay namana faniry lizy moa efa miezaka mitady vahaolana mandrakariva ny coopérative député Gérérandrembolaina zany amin'le hoe raha tsy maintsy andeha amin'ny alina de manao karavanina de miandro mpitandro filaminana tamin'ity tena nanao karavanina zareo ary nisy mpitandro filaminana ihany nanaraka fa tsy nahovoka zany zany tena olana lehibe mihitsiny zany faharoa koa de hoe le fitaovana manana fitaovana tena mahery vaika indraindray tena mampametra-panontaniana mihitsiny zany ny mpitandro filaminana nao ny dahalo zany ary de tena lasa victime le vahoaka anatin'le izy lasa tena mitaitaina zany ny zava-dehibe tika horesahana anatin'izay ngamba député Jerry de hoe vao tapabolana lasa zay nanao hetsika tany Atsirabe tany ny RMDM sy ny hoe nisy redynamisation nataony antokotiky Madagasikara fa tena mpitandro ny filaminana ny rongo fitaovam-piadiana ary nisy mihitsy ara hoe no avy amin'ny faritra hafa tahaka ny hoe avy taty Antananarivo no nandeha tany amin'izany toeran'izany nisy fotoana saika hanao tany fitsangatsanganana mihitsy tany fitsangatsanganana tamin'ny fahaenina ny volana febroary dia tena sakanana mihitsy ny lalana rehetrarehetra handehanana ny mpitsangatsangana Miara Manonja tamin'izany ary natodika tamin'ny lalana ny tondron'ny fiarakodia izay tokony handehanana moa zany dia nisy mibahanana mihitsy tamina fiarakodia ny mpitandro filaminana dia ny sakanana ny taxi brosy zay nanaovana fitaterana manokana zany na hoe spécial dia avy eo indray tsika saika hanao tatitra indray ianareo solomavoaka teny Analakely tafa mivahoaka dia tena kadriena tena tsy afahana nitsofoka mihitsy feno mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiana zany rehetrarehetra zany dia tahakan'izay moa zany efa zavatra efa hita isak'izay nanao tatitra ny solombavom-boaka na ny tany Majunga zany na ny tany Fianaratsoa na ny tao Atsirabe mibanana avokoa dia zany mampametra-panontaniana ny olona hoe misahirana amin'le fanoherana ary tena manao mobilisation an'ilay force mihitsy ny fitondram-panjakana kanefa le tena vahoaka satria inona moa zany lay antom-pisiny mpitandro filaminana de hoe hiaro ny vahoaka sy ny fananana akoatrany hoe androm-panjakana zany de isika ty ampanoatra moa zany efa zatra mahita an'ireny rehefa miteny hoe andeha na hoe renseignement kely fotsiny hoe ny fanjakana na mpitandro filaminana de mihetsika ry zareo zany fa eto amin'ny vahoaka zany de tena kely misy angambana mba tsy ho lazainy hoe tena zara fa misy ve le fandraisana ndraikitra satria tena mirarakompana ny fahafatesana ny fanapotehan-javatra ny fahasimbahan-javatra ary ny tena hoe fahavoazana mahazo an'le vahoaka malagasy amin'izay tsy fandriam-pahaleman'izay de lasa ohatrany hoe itsika mpanohatra na ny mpanohatra no hanetsehana le mpitandro filaminana remo ve mety hoendrika fampitahorana reny fa le vahoaka zany tokony hisitraka an'izay fiarovan'izay député Jerry de tena tsisy an'izay mihitsy zay indrindra namana faniry satria efa niteneny namana teoloha teo moa zay zavatra zay satria raha amin'ireny atao hoe fotoana ny fankalazana ny feti-pirenena 26 juin reny de tena maro be ireo fitaovantsika zay hoe entina ahafahantsika ahafahana miady amin'ireny resaka tsy fandriam-pahalemana zany ny fitaovam-piadiana sy ndretrarehetra zany na ny hélicoptère reny roplanina reny moa de efa nitenenina mihitsy ho entina hidivana amin'ny talo izy reny tamin'ny fotoana nazahoana azy sy ny hélicoptère eo ihany koa ny atao hoe amin'ny zavatra hita andavanandro amin'ny tenenina teo amin'ny hetsika zay mety ataon'ny mpanohatra sotran'izany de tena ratiraty izy ireny ny zavatra mahavariana manko de tena hoe rehefa hitandro le filaminana ho an'ny vahoaka dia marisarisa ve ro mpitandro filaminana na fanjakana zay mety manome baiko ihany koa fa rehefa hoe miaro
sezana miaro tombontsoan'olo tokana dia mavitrika be reo mpitandro filaminan'ireo ary tiako horesahana kely ny izay zavatra izay satria raha ny atao hoe maramila misy atao amintsika sy reo zandary reo zany tena ampiasain'ny fanjakana amin'ny tokony ho izy dia zany mino fa ho voafeo azy zany atao hoe asandalo zany satria raha ireo maramila ireo nge no alefany amin'ireny atao hoe toerana zay mamokatra sy mamokatra omby na mamokatra vokatra fambolena ihany koa aparitaka eny re maramila ireny amboly sy ompy amin'ireny toeran'ireny manampy ireny olona ireny dia tena misy matoka na manafanidy fa ho voafea zay tsy fandripalemana any amin'ireny toerana atao hoe mafanafana reny zany fa ny zavatra hita sy taratra dia ohatrany hoe mipetraka fotsiny andandakazery re maramila reny dia tsy fantatra hoe inona moa zany tena ataon'izy ireny ihany nefa dia izy ireny zany dia tena hoe karamain'ny vahoaka amin'izay hoe mamaramila anazy zay hoe hitanjo ny hiaro ny vahoaka sy fananany ihany koa dia zavatra oatra zany mametra-panontaniana araka le efa nilazaina teo hoe rehefa amin'ny fotoana manahoana no mandray ny andraikiny tsara mpitandry filaminana amin'ireny fidivana an'ireny asandalo ireny fiarovana an'le vahoaka sy amin'ny fananany ihany koa rehefa amin'ny fotoana manahoana no atao hoe marisarisa izy ireny mametra-panontaniana zany zavatra zany satria raha zavatra hita sy taratra tamin'ny resaka hoe tsy fandripanemana tamin'ity herinandro ity farapakany herinandro ity dia nahitana an'izay zavatra ray hoe na ny mpitandro filaminana ary somary natatahotra ihany ve natonga ny zareo taraiky satria raha mpitandro filaminana zany izy maheno an'le feona basy reny dia efa fantatra izy ireny hoe mahery vaiky zany basy zany fa aloha tsy mipotrapotra eny ve sa ohatran'izany fa zany retraketra zany zany anisany hoe mpitandro filaminana tokony efa vonona foana amin'izay asa mampitandro filaminana azy zay na manafanitra satria raha ny zavatra hita sy taratra dia ny olana amin'izy ireny dia hoe tsy ampy fitaovana tsy ampy fiarakodia na moto ahafahana izy ireo mamonjy any toerana zay misy an'ireny asandalo ireny kanefa aty andrenivohitra ireny tomobily ireny dia tena miratiraty sy hoe tena hoentina mivezivezy misy ary izy ireny tena hoe mandehandeha fotsiny hitanao mipetraka eny marina fa mety miasa izy kanefa ny misy ihany koa izy ireny ohatrany hoe mipetrapetraka manala azy fotsiny eny amin'ny sisiny arabe eny reny atao hoe tomobile zay tokony ampiasaina any amin'ny toerana mafanafana eny zany dia zany no mila jerevan'ireo atao hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny resaka tsy fandripalemana reo minisitra sy ny sego moa zany ny tianao teneno anatin'izany zavatra zany fa izy moa manana stratégie manokana fa tolo-kevitra ihany ny avy aty amintsika satria raha ny zavatra misy hitaraina ny vahoaka dia tena mafy na amin'ny faritra varatra antony ary ny alatrombo zany dia tena mampikaikaika ny olona ny alabotry tena mampikaikaika ny olona ihany koa na manafanirika zay mila jerena kely tsika moa minimiteny anjany mihitsika satria apetratsika mazava hoe ny mpanohatra ny tsy fahavalo ary tsy mitambasy izany zany diso fahavalo mihitsy indraindray ny mieritreritra hoe irongo fitaova-bedina dia ndeha hifanehatra amin'ny mpanohatra fandalo no fahavalo ary mitambasy député jery ary mampahory ny vahoaka zay manodidina zany zao hitantsika ny tamin'ny farafangana tena hoe nidorany zareo ny trano dia mitsoka le pona ao anatin'le toerana misy azy zany satria inona ny dikan'izay dia tsotra fotsiny mba te hanavitra ny tenany dia ny olana zany lasa miteraka fahatrana mihitsy zany zavatra any satria tsy maintsy amorona tanàna vaovao nefa ahoana indray moa zany no hananganana trano ho an'ireny mponina reny ahoana indray moa zany no ikaroana asa amina toerana zay andehanany ireny mponina reny tena hoe mampalahelo ny zava-misy tena mandry tsy lavoloha le vahoaka malagasy dia io moa le fitondram-panjakana rehefa miresaka an'izany tsika député Jery Randrembolaina dia ny ampangaina amintsika foana dia hoe tsisy afa-tsy mifanankianana raha tsy miteny an'izany nefa tsika dia mba miandry antsika hoe inona moa le andraikitry ny fanjakana vao tamin'ny herinandro teto dia ny tantara mihitsika miantso vonjingeny any Ambatoboeny ihany hoe mba tokony hananganana base opérationnelle avancé zay le asan'le fanjakana zay hoe rehefa betsaka le tsy fandripahalemana dia tsy maintsy mikaroka vahaolana izy dia angatahany mponina le hoe asivy base opérationnelle avancé aty aminay tompoko fa tena tsy tafavoaka fa tena betsaka le fanafehana sy le asandalo aty aminay ary mitsoka ny vahoaka ohatra zay nge le asa sy le hoe rehefa efa ratsy ny tsena mitombo ny mponina
tokony mba zavatra mba manaraka an'izay tokony ho fentitra zay ny zavatra varotana dia adidy ny fitondram-panjakana manao tsena araka ny filany ny commune sy ny district zany asa normal zany zay mpitondra fanjakana rehetra teo dia niezaka nanao an'izany daholo de raha miresaka zany tsika ny ria mety tsy atsoka zay ozy tsika hoe efa nampikakaiky ny olona mihitsy ny eny atany mora ny am'fahamaroniny reo ino moa zany mpanao ratsy zay afonja no fonjaina zany ao anatin'izany fonjana takany zany ohatra maison de force NCF dia manao an'izany fitondram-panjakana ilainy zany ary projet rehetrarehetra mifandimby zany dikan'izay tsy hoe akory zava-baovao no fanaovana fotodrafitra asa ohatran'ireny fa asa filana fototra zany fa hoe inona lay fiarovana ny vahoaka sy lay fikarakarana vahoaka inona lay mahatsara amin'ny fiainan'ny vahoaka isan'andro ka mapetipety ny paosiny mahatonga azy ho voky maraina toandro ariva misakafo fa tsy ty resaka ty satria mampalahelo zany zao député Jerry de hoe manodidina any amin'ny toliary any dia vidina mady koa vary dimapolo amby zato ariary vao maly any nahita teny Ambohimanga kely teny ko varotana mady kokoa ny tsaramaso somary adiniko kely moa nantany an'le kapoka zany hoe eto zany le kapoka mahazatra arivo ariary ny kapoka le tsaramaso mahazatra de eo akaikiny eo misy mady koa kely varotana tsara de misy mividy le izy député Jerry randrembolaina ao anatin'izay vao ny vitsivitsy ao anatin'izay fa tena mampalahelo tena misy mividy lay tsaramaso amin'ny madiko dikan'izany zany tena zay nge no ilaina le fitondram-panjakana hoe tena ametraka azy ao anatin'le fahoriana ve ny teneny Rina Rabe Mananjara teo hoe lahabary ny olona teny amin'ny Repoblika faharoa fa ny lahabary nanam-bola na bary afaka ny vidiny zavatra rehetra zay nitadiaviny io na menaka io na vary ary nandalo conjoncturel nandalo zany lafin-javatra zany fa tsy ohatrany am'izao fotoana zao tena mampalahelo mihitsy le izy satria conjoncture ny tamin'izany fotoana andro zany fa am'izao mety miteny ny fanjakana hoe tsy milahatra le vahoaka fa feno vary misy sakafo fa tsy mahavidy le vahoaka malagasy tompoko lasy tompoko vavy tsy mahavidy le vahoaka malagasy ary lasa tsy misakafo izy lasa sozana ary de mampalahelo ny zaka teo ampasapito député Jerry Randrembolainy tamin'ny farany herinandro teo maty le ramatoa be le zafikely ny teo akaikiny teo zafikely tena asa inona rotaona na firy-taona de tsy fantatra izy amin'ny fianakaviany tony ramatoa tony tena mampalahelo de le ankizy kely teo akaikiny teo zany hoe tena ahoana nanaovana azy misy sasany mandeha tonga de maty andalana eny ampandehanana eny zany zava-misy député Jerry de eo ve tsika raha iresaka an'izany ve tsika hoe fahafantarana nge zany zavatra zany hoe fantatry ny fanjakana ve zany fa tsy mipanohatra akory no ananganana ady ananganana ino mitsy iseo ananganana ekipa mihitsy anao compte faikany endrika mpanohatra tsy ny hoe tena anaovana fandarana manokana mihitsy de ilazana fa mipanohatra daholo ny ambadika rehetra non misy andraikitry ny fanjakana zany fa ianareo moa tsy mahatsapan'izany fa zay ny adidy tenentsika eto Miara Manonja député Jerry Randrembolainy manamafy an'le resaka oto mihitsy ako fa raha tamin'ny fotoana taloha marina hoe misy crise ihany koa fa ny crise taloha ny entana hovidina ny tsy misy fa ny olombelona nanambola daholo am'izao fotoana zao misy ny entana fa ny olona mihitsy tsy manana vola tsony tsy manana an'le entana hoe hividanana an'le sakafo zay tena hoe anisan'ny tena mampikakaiky ny olona zany de zay no mahasamy hafa zavatra manahirana masy de ohatra ny ampitovony afoana ny taloha sy am'izao fotoana zao nefa raha ny zavatra takin'ny olona tamin'ny fotoanandro hoe niongana président Ravalomanana de hoe nila fiovana na vidina menaka na vidina sakafo na zao tsy fandriampalemana rehetrarehetra zao kanefa raha olona hitondra fanjakana ianao mampita amin'ny zavatra nisy taloha zay foana manko le olona dia tsy mety zany fa le vahaolana nentinao tamin'ny propagande sy ny vahaolana hoe eritreretinao hoe programme anasanao eritreretinao ampandrosina an'le firenena sy ijerevana ny vahoaka malagasy zay nampanantenana zay no ilain'ny vahoaka am'izao fotoana zao fa hoe apita foana ny zavatra talosiny ankehitriny tsy zay ny takin'ny vahoaka fa ny hoe ahoana ny ananan'ireo vahoaka marobe asa ahoana ny ahafahan'ireo vahoaka ireo manana
nyentomanana ahafahana izy ireo miaina, ahafahana izy ireo mividy sakafo hohaniny, ahafahana izy ireo miaina anatin'ny fahalemana tanteraka satria zany rehetraketra zany no iainany vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Eo ny atao hoe amenaka ampahasalamana sy ny aretina zay efa nisy nanaovantsika confinement nandritry ny roa taona, tafavoaka amin'izay indray tsika ahoana ny fomba ahafahan'ireo olon'ireo manana asa, manana hoe tontolo ambanivohitra mba afaka miaina ihany koa sy mamboly sy miopy zay mbola mila jerena manokana na manafaniry satria reo tatsaretraketrareo dia tokony hovatsian'ny fanjakana ihany koa zezika sy masomboly mba ahafahan izy ireo indray mamerina indray ny fivelomana satria raha ny aina atao anatin'ireny atao hoe amenaka ampahasalamana ireny dia tsisy tsony ny atao hoe ambombavan'ireny tatsara ireny tsisy tsony ny masomboly satria dia masomboly zay eritreretin'izy ireny ho ambolena indray amin'ity tompambolena manaraka ity dia efa laniny hohaniny izy ireny vokatra zay hoe tsy nisy ny asa sy ny aina natao anatin'ireny aretina zay nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ireny. Ka zany rehetraketra zany mbola mila amelomana lakilosy ny fitondrana foana. Zay moa na manafaniry le teneninao teo hoe itsika mamelona lakilosy satria matetika rehefa tsy mipetraka amin'le toerany vahoaka ny fanjakana dia tsy fantany tsara inona marina any tena miainanao anatin'le tsy fahantrana, le fahantrana, le tsy fananany ny olona sy tsy fananana asa fa mety ny eritreretany manany ny ampy zareo dia tsy fantany loatra le fahantran'le vahoaka malagasy. Ka zany rehetraketra zany mila ampatsiahivina hoe mba tokony ho jerena reny vahoaka tsy mandehandeharona eny amin'ny tontolo ambanivohitra reny satria averina foana fa raha valopolo isan-daton'ny vahoaka malagasy dia tatsara daholo reny tatsara reny efa reny koa dia anisan'ny efa miakatra ty ambanivohitra daholo zao reny. Anisan'izany ny atao hoe potseponenana avy any atsimo reny vokatry ny asan-dahalo sy ny atao hoe tsy fisian'ny vokatra tsony any aminy dia niakatra namonjy renivohitra izy ireny. Izy ireny zao amin'izao fotoana zao dia tsy fantatra hoe nakaiza daholo mba nijeren'ny fanjakana avy izy ireny, mba nakaiza hoe namena toerana manokana avy izy ireny mba nahafahany mamelona ny ankonany sy mivady amanjanany indray zany. Zany rehetraketra zany zany mila jerevan'ny fanjakana daholo satria zay ny atao hoe asa sy andraikitry ny fanjakana ampandroso ny firenena ary jery ny vahoaka sy amelona ny vahoaka malagasy rehetraketra. Ny anaovantsika fampatsiahivana kely misy député Jerry satria ndraindray manko somevitra ny fanjakana hoe adino reny zavatra resahana tamin'ny fampelezan-kevitra reny ary zay no hanindritsika le hoe tsy ny zava-bita ihany akory nge nitsarana ny fitondram-panjakana fa ny zavatra tsy vita ihany koa iny tena tokony zay ny tena itsarana azy le zavatra nampanantenainy nandritra ny fampelezan-kevitra zay tsy vitany fa tateorina mbola mitoy ihany koa le fampanantenana ka raha miteny zany fitondram-panjakana hoe tena tsy mahita ny asa atao amin'izao fotoana zao dia ozytsika hoe raha mihoatra ny zavatra nampanantenaina sy ny zavatra ny resahana tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra dia tsy mbola ahitantsika zavatra misongadina ary raha mihoatra ihany koa ny amin'ny fahatrana lalina sy ny fahampiteny any vony fiarahamonina dia ozytsika vao mainka mitotongana lay fiainan'le vahoaka malagasy. Ka aloha mba hotsahivintsika ihany député Jerry Randrembolaina hoe inona moa zay sombitsombony tadidy no resahantsika ny resahan'ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana fampelezan-kevitra dia anaovana kely ihany fampatsevina n'le fitondram-panjakana hoe zao koa nge ny resahanareo hoe zay ny resahantsika hoe tsy ny zava-bita ihany no itsarana mpitondra fa ny zavatra tsy vita ihany koa sy ny zavatra nampanantenaina kanefa tsy mbola tanteraka amin'izao fotoana zao satria andray ny fahatelo taona antsika zany. Tao anatin'izany ohatra zany dia hoe fampanantenana nataon'ny fitondrana nataon'ny mpanao fampelezan-kevitra nandritra ny fotoana dia hoe anao building mora sy aparitaka heranosy 50 000 logement ao anatin'ny 10 taona zany hoe isan'andro zany dia 27 logement zany no vita zay atsangana dia eto zany tsika mahita hoe tena nisy hoe zay 50 000 logement zay telo taona tsika zao anome 4 mandeha anaty rano sy mandeha amin'ny tenimbohatra ho an'ny mpitandro ny filaminana zany misy ve zany sa tsy misy hanome drone ho an'ny fitandrena amin'ny filaminana manaraka an'ireny dahalo reny izay misy lay alatra omby zany misy ve le drone amin'izao fotoana zao anjara mivoaka mieritreritra an'izay dia mibiditra any Tamasina hiditra fahantelony zao tsika mbola
ataontsika hoe mbola andihany voalohany fotsiny le miabitsy io ety akaikaiky ny hôpitaly be sy mandalo ety amin'ny Neptune ety misy azy mbola quelques mètres eo misy azy fa tsy mbola amina kilometatra maro be andeha ho an'izay tsika dia izy ny toilette sodosy manara-penitra any Thomasina misy an'izany ve any Palais des Sports tahaka ny any France Côte d'Azur parking amina EPP lehibe mihitsiny sady manara-penitra projet tanamasoandro tanàna lehibe ka afindreny avokoa ny bureau-mpanjakana miampy ny autoroute teneny député Géry Andrembolaina teo piscine olympique efa mandeha ve le izy sa mbola tombatombana sy ny toerana anaovana azy no resana amin'izao fotoan'izao ny puce zay atao amin'ny omby efa misy ve zany ny tramway efa misy ve zany andray fahatelo taontsika amin'izao fotoan'izao fambolena coton de Tuléar misy ve zany amin'izao fotoan'izao tao anatin'le fampelezan-kevitra eny ho ataony tony any Paris Ambatondrazaka fizarany tany 1 hectara isaky ny olona io angamba le titre vert nefa ohatra mbola tsy mandeha misy le izy fa mbola tafiditra fotsiny ao anatin'ilay fakatoavan'le filakevitry ministra hélicoptère 10 fitandrona ny filaminana dolo zany resantsika zany fitaovana manara-penitra ho an'ny mpitandro ny filaminana ino moa zany efa nampidiriny melony fotoana le izy de nampidiriny tao anatiny ady fampiakarana ny vidin'ny lavany 7 millions de FMG ny vanille maina tamin'izany fotoana andro zany de nieritreritra zany rehetra hoe raha miteny ny filofa hoe ampiakarana ny vidin'ny lavany de mba nieritreritra hoe 10 millions de FMG zany izy na 2 millions d'ariary kinanjo raha ny zava-misy député Géry Andrembolaina 15 000 ariary ny clan lavanille manta ary misy mividy 60 000 ariary lavanille maina any ambavolo raha tokony izy ny calendrier ny lavanille zany de tokony hivoaka amin'ny herinandro ty ny agrément andreo exportateur an'izany lavanille zany mbola sahirana ny tatsahary vao mainka potika ny resaka lavanille inona koa akoatran'izay panneau solaire hedina amin'ny délestage gamba mbola échantillon kely fotsiny hitatsika tany amina toerana sy disika vitsivitsy de commune kely mody misy mitondra kely moa zany hoe jiro kobraty 120 eo amina toerana kely anankiray nefa Madagasikara dia misy 119 district mitombo izy zao faritra 320 de mitombo le district zany ao anatin'izay raha ohatra kakajina zany zay na tsy mitombo fa mijana ihany fa mifaritra 320 ny commune any 1600 ny fokotany any 18 000 any hoany reo nefa tena mbola tsy manana an'izay jiro zay mihitsiny centrale éolienne any Dego efa misy ve zany projet étanol miaraka amin'ny vadiny filohan'ny république ny lalana Ambilvoe-Vémara ny aty tetezana pasika hoe ho amboarina flyover sy ny sisa efa mandeha ve zany any Tsimondrano zany misy andro député Alain Tsimazafy mahazo ananoso zato andrefana fa tsy atsinana na tsinana tana rivorivohatra ny tsena mora vary mora menaka mora tsy amin'ny vidiny tamin'ny 20 sy 10 miasa ho an'ny tanora maro be zao zany tsika betsaka ny tanora tsy anasa amin'izao fotoana zao karama filohan'ny république zay omen'ny faritra de tsara mametraka amin'ny fanontaniana efa nizara karama ve ny filo ary tamin'ny faritra taiza satria fampanantenany tamin'ny fampelezan-kevitra zany resantsika rehetra zany anatsara ny bourse mpianatra ary foanana ny sena anamboarana université santiona zany resahana zany ka zay le resahana hoe tsy ny zava-bita amin'ny fitondrana ihany akorina ny resahana fa ny zavatra tsy vita n'izao fitondram-panjakana zao mbola ny tompo député Géry digitalisation QR code inona koa moa zany maro be tao anatin'ireny Covid-19 reny de misy fampanantenana maro be nataon'ny filohan'ny république tamin'izany hoe anao an'izao tsika anangana orinasa lehibe tsika anao karazan'izao tsika anao fanondrana ohatran'izao tsika aingaikaingantsika mbola misy lalana maro be indray nambara tamin'izany fotoanan'izany fa ho amboarina ry route nationale maro be reo tsy voatonony antsonra ohatra zany no averina zany hoe tsy le tany fampelezan-kevitra ihany fa mbola taty anatin'izy hitondra de mbola nanao fampanantenana maro be député Géry zay le manamafy ny zavatra tenentsika teo ny teneninao teo ny hoe ny fiainan'ny vahoakany no hitsarana ny endriky ny fitondram-panjakany fa tsy hoe navita tsena pokon'olona ilainy zany tsy hoe navita nanamboatra nanao trano-tsekoly anankiray na roa na 10 ao anatin'ny taona ray nefa etsakilany etsy vao teo no teny an'izay député Alain Tsimazafy hoe misy trano-tsekoly teny efa reraka ary tsy manana fitaovana ny mpampianatra any ambanivola tahaka an'izay nresahany ohatra tany Andramasina zany zava-misy député Géry zay le namana fariry no
anisan'ny hoe ijoroantsika ohatr'izao famelomana lakilosa sy fampatsiahavana mpitondra hoe misy zavatra marobe nampatenana ny vahoaka tanteraka ve sa tsy tanteraka amin'izao fotoana izao tsy le fanaovana fotodrafitrasa itsirony ratsy fa lahara-pahamehana ve fanaovana reny fotodrafitrasa ireny amin'izao fotoana izao raha ny fahantrany vahoaka malagasy satria ny vahoaka dia no zavatra hohanina sy hoe miaino anatin'ny fandriampahalemana izy zay aloha zany zao ny ilainy dia manana asa izy ny zavatra tiana tongavana zany hoe reny tetikasa marobe zay andanona vola marobe tsy teny fotiny kanja mibary atony ve maninona raha nanaovana sosialy ny vahoaka aloha reny zany kianja mibary zany na kianja mamasina indray mba andesa-taona angamba misy matcha international le na aloha reny petraka tamin'ny endriny teo alolo zay mbola hoe afaka nanaovana ny zavatra fa vola nanaovana an'ireny tokony karakaraina ny vahoaka malagasy aloha ny antony zany zavatra rehetrarehetra zany dia tena hoe marary ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao amin'ny tsy fandriampahalemana tenenina foana ny fahantrana sy ny tsy fananana asa averiberina foana satria zay le tena marary amin'ny vahoaka namana fanitry satria mba te hiasa ireo vahoaka ireo fa le asa ho atao mihitsy ny tsisy ary ny zavatra manahirana amin'izao fotoana izao na reny orinasa zay hoe tokony handray an'ireny olona ireny dia tsy maharaka satria le olona tsy anasa be dia be le orinasa misy eto amintsika orinasa vitsikely sady orinasa tena privé dia amin'ny maha-privé anazy zay tena olona tena hoe mety hoe voafetra no raisin'ireny orinasa ireny satria amin'ny maha-privé anazy zay dia tena hoe tena misoroka mihitsy ireny orinasa ireny mba tsy olona mety mora tsy mahay an'ilay zavatra ho ataony anatin'ny orinasany io na tsy hafeha an'ilay zavatra tiany atao ao zany ny olona mety ho alain'ireny olona hiasa ao amin'ireny orinasa privé ireny zany rehetrarehetra zany zany mila jeren'ny fanjakana aingana satria raha hoe ao anatin'ny fahatelo taona zao ny tondran'ny filohan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao mbola azontsika eritreretina ve anatin'ny roa taona ve ho tanteraka daholo ireo fampanantenana rehetrarehetra ireo zany zavatra zany mametram-panontaniana daholo satria raha tao anatin'izay telo taona zay tsy vita ireo zavatra ireo zao vao hanomboka anao an'lizy nefa zavatra tokony ho vitainao anatin'ny 5 taona zany ao anatin'ny roa taona ny anomboanana amin'ny fahatelo taona vao hanomboka le zavatra eritreretin'ny fanjakana tao za aloha namana fanitry tsy de mino tsony na matoky an'izay zavatra io ho vita daholo tetikasa fa mety tsy fantatra mety manana stratégie hafa amin'ny fanjakana angamba hoe atanteraka an'izay zavatra izay fa raha fieritreretako manokana hoe zavatra tsy vita tao anatin'izay telo taona zay tsy ho vita tsony ao anatin'ny roa taona ambony taratry ny fantrana daolany député Jerry ny laza antsika amin'izany rehetrarehetra zany hoe maninona ny misy ray aman-dreny sahirana maninona misy vahoaka nona tsy miasa zany taratry ny fantrana daolo zany tokony ho tsapa ny fitondram-panjakana zany tamty tsika narehan'izany hoe misy reny mpianakaviana mivaly zanaka ahoana ianao tsy alahelo dia eritreritra mahantra izy mahatonga mivarotra an'ilay zanany satria tsy manana vahaolana ntsony izy voaingana nisy tamin'ny herinandro angambiny na eno vaovao misy an'izany hoe ray aman-dreny nametraka ny zanany zavikeliny zany tsy vita antsony le izy tsy vita antsony fahatrany zany ary efa mipaka any amin'ny tena zavatra tenatena tena marary malagasy tsy manary zanaka fa matoa manary zanaka dia efa tsy mahavita antsony izy za tsy mitantara antsony député Jerry resaka madiko sy tantarantsika antsony hoe tsy fahafahan'ny ray aman-dreny mampiditra mpianatra amin'izao fotoana izao marobe izy amin'izao fotoana izao tsy resahantsika antsony hoe mitombony tsy anasa dia naiza toerana rehetra alehantsika dia feno karazana tanora mitangorongorona fotsiny ary dia feno anjany amin'izao fotoana izao tsy resahantsika antsony hoe misy orinasa maro nge mikatona amin'izao fotoana izao dia mitombo izany tsy manana fahafahana hiaina antsony le orinasa sepotra tsisy oxygène ahafahan'izy ireo miaina manao an'izay asa zay dia zany ve fantatry ny fitondram-panjakana hoe taratry ny fahantrana zany ary rehefa misy ny fahantrana dika zay ny tsy fahaizana mitantana na le mauvaise gouvernance mahatonga amin'izany mino a député Jerry fa mba tokony ho tsapa ny fitondram-panjakana zany fa tsy ho variana anentsika ny mpanohatra sy ny olo mpanohatra ny fitondram-panjakana fa maraparana antsika député Jerry tsy haintsika angamba tsy resaka ny ato avaradrano hoe
ianao solombavom-boaka lehibe atao anatin'izany disika navaratrano zany aloha mba raisana ihany de pitejery ny tontolo ny fambolena satria na inona koa aloha na inona zany a mahazo amin'ny firenena dia mamokatra foana ary miezaka foana ny vahoaka am'izay kely eo an-tanany eo masotsokona ny ahiratra mba ahafahana mba miaina kely ihany aloha na de efa sarotra re le fiainana ho ato anatin'ny disika navaratrano raha misy azo raisana de pitejery maro zany namana fanidry satria raha am'izao vanim-potoana iresahantsika zao tokoa de tena ao anatin'ny fambolena sy hoe famafazana ketsa ny tatsaha amin'ny faritra avakadrano raha tsy teny fotsiny hoe iny amin'ny faritra nosy avaratra sabotsina mehana mipaka tia kady kely hatrany be lanitra rehetrarehetra iny iny moa de tonga hatrany amin'ny faritra ambomanarina rehetrarehetra iny sy ny alany hira fotoana fampidirana rano zao nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia avaty amin'ny ranony kopa zany ny rano izay ampidirina iny miakatra makany amin'iny imamba sy mahazo any ambomanarina dia soavo masoandro eny miakatra kady kely sy tonga hatrany nosy avaratra sy ambomangarovy iny zany de tsy maharaka tsony ro rano ro zao amin'izao fotoana zao vokatra zay tsy mahafa rano tsy maharaka izay nefany dia misy ihany koa le barazy anankiray avy aty mamba sabotsina mehana sy aty akady kely aty izay mamatsy ny rano fisotro indray amin'ny ilany avaratra sabotsina mehana iny nosy avaratra lazaina rehetrarehetra iny dia tsy mandeha ihany koa ny rano fisotro ny jiramamy zao fotoana zao satria edivana le rano le tatsaha zany mandrirotra le rano makany amin'ny famboleny ny jiramamy mandrirotra le rano aty amatsiana ny mpanjifa ny jiramamy ny faritra nosy avaratra sabotsina mehana dia ao zany no atao hoe mila jeren'ny fanjakana sy ny apipa angana satria raha ny zavatra eno nambaran'ny tale général ny apipa dia efa mamaky ny tsy azo mpaniry zao ny apipa hoe mba ahafahana mamatsy rano aty Antananarivo zany nefa raha zavatra hita dia ohatrany very fotsiny le rano fa tsy tena bloquen'ireo tsara le barazy aty afary Tanjombato iny ampidirana an'le rano zany miakatra makaty avaradrano iny tsy fantatra hoe mety manana stratégie ny apipa na ny jirama kanefany raha ny zavatra iaina ny vahoaka tatsaha sy ny mpanjifany rano jirama de tena mifalipaka tanteraka ny antony de mandrirotra ny tatsaha ty mba ahafahan'izy ireo mamboly ny mpanjiny jirama koa te amatsy ny mpanjifany ao zany ny olana ka de miantso anareo tompona andraikitra ny jirama miantso anareo tompona andraikitra ny apipa ny tena koa mila jerevana aingana zany reo problema ny jirama sy ny tatsaha satria raha tara kely fambolena dia mety tsy amokatra indray zany reo tatsaha reo ka eo zany no tena mila anairana ny tompona andraikitra ny vatana ary manao antso avy mihitsy amin'ny tompona andraikitra aminao ianao de zay any apipa efa fampiresaka ihany tsika teo tamin'ny ianao vovoatendry teo mba mila jerena le fampidiran-drano eo ihany koa nefa ny curage zay mety curage ny canal rehetrarehetra iny tokony ho jerena ihany kanefa zay curage zay tsy de manakana loatra fa le rano alefanareo mihitsy mba ahafahany tatsaha mamboly zany no tsy ampy eo ihany koa zany le rano ny jirama avy aty mambo iny mila jerena manokana ihany koa fa tena mijaly reo atao hoe mpamatsy ny rano jirama amin'ny ilana avaratra ny sabotsina mehana anosy avaratra lazaina tonga hatratia kady kely sabotsina mehana moa zany ny atao hoe station jirama mamatsy rano ny avaratrano izy zany ka apetraka aminareo tompona andraikitra zavatra zay satria ny tena mahasolombavamboaka ny tena de tonga foana reo fitaraina an'ireo ka ny vahoaka zany tsy de malala loatra inona le olana ao anatinareo satria nareo koa tsy manazava an'le zavatra mety misy fa tonga ty amin'ny solombavamboaka le izy de ampitaiko any aminareo hoe jereo le vahaolana ahafahan'ireo vahoaka reo mamboly jereo le vahaolana ahafahan'ny jirama mamatsy ny ranony jirama amin'ireo mpanjifa reo satria ny zavatra mampalahelo de miasa ty Antananarivo le olona dia zay manana automobile moa zany de mitondra bidon de aty Antananarivo mameno rano de avao iny rano iny hoentina mandeha mody rehefa mody re olona reo ka ny zavatra manahirana le olona mandoa ny facture ny jirama na misy rano na tsisy rano mitomboka foana amin'ny facture ny jirama na misy jiro na tsisy jiro mitomboka foana amin'ny facture ny jirama na manafaniry na vidinjiro moa zany efa tsy tenena ntsony ny fiakarany
kanefa ty amin'ny resaka fanjifana koa mbola manahirana amin'ny vahoaka de mila jerevana zay zavatra zay de afatra apetraka zany zay ho an'ny jirama afatra apetraka ihany koa ho an'ny apipa jereo reo olona reo tatsa aty amin'ny avaratrano jereo hoe manahoana ny fandehan'ny fampidirana ro rano fa tena fitaopamboleny zao tompoko de mba mila jerevana manokana zay namana faniriny atao hoe fandraisako fitenenana ndray tamty anity fa mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa ho an'ny pieno ny Miara Manonja dia mirary sosy manao kokoa atsika rehetrarehetra samy tompoko tahen'Andriamanitra. Misaotra ny solombavam-boaka ny Madagasikara voavety tetsy avaradranotsika deputé Jerry Ndrembolaina amin'izay fanazavana zay rehefa misehatra ohatran'izao ny solombavam-boaka de mba miezaka izy mitantara ny zava-misy ao anatin'ny distrika misy azy satria misy etaetana vahoaka marobe koa amin'ireny zavatra ambarany reny ary tsy de hoe isan'andro akoa ny solombavam-boaka miakatra eto amintsika eto ndraindray ihany misy fotoana mandamina fotoana de misy mavita indroa na sahala amin'izany fa deputé Jerry ohatra isan-kerinandro vao tafaraka amintsika dikan'izay misy vaovao ao anatin'ny herinandro ihany koa any amin'ny distrika misy azy de hoentiny amintsika zany tahaka izany koa ohatra ny deputé Alain Ratsimazavy misy vaovao any amin'ny distrika misy azy de hoentiny amintsika zany akoatrany hiresahana ny raharaham-pirenena amin'ny akapobeany zany rehetrarehetra zany ka zay moa zany le adiditsika Miara Manonja zay koa zany ny ilainantsika hoe tena misy vaovao nge sy misy zavatra marobe sy misy hetsika atao mifandraika ny zavatra ataontsika eto fa ty hoe eto akoroantsika de miresaka eto fotsiny de mampirevy de mamelimely fantsika kely de mitantara tsy de ohatran'izay ho atsika fa atsika de tena miezaka manao asa mifandraika ny zavatra resantsika ary mitondra ihany koa zara fahalalana zara haitao an'ireo zay tokony hahazo izany ary rehefa avy ny fotoana tokony etsihana de fa metsika indray zany tsika tahaka nataon'ny tanora tima nataon'ny RMDM ataon'ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara ho avy ny calendrier raha efa sisondresaka iny koa nefa misy calendrier marobe mihitsy ihany ho an'ny fitetezana amin'ny Madagasikara de misy asa sy hetsika manaraka an'izany ihany koa ary mamelombelona an'ireo vahoaka rehetra any amin'ny sehatra misy azy zany de hoentintsika eto anevo amin'ny Miara Manonja zany na namany avy any ivelany ihany koa de manao ny ezaka rehetra tahaka ny any Montpellier tahaka ny ao a France ao sy ireo toerana marobe mandray antsika manerina izao tontolo zao ka rehefa miresaka izao tontolo zao efa nresahan'ny rina teo ihany le hoe fivoriana ara-potoana fahenina amin'ny fitopolo ho an'ny firenena mikambana io firenena mikambana io de nanomboka tany amin'le SDN na Société des Nations zany raha ohatra ka averina amintsika ny fanazavana fohifohy zany taorina ny ady lehibe moa nisy an'izay fananganana ny SDN zay zany de vadika izy tateorina ny hoe Nations Unies na firenena mikambana zany Madagasikara ao anatin'izany ary ity fivoriana ngezabe ny firenena mikambana ity rina arabe mananjara de fanararoatra mihitsy izy ity satria eo zany no ahitana an'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena samy hafa indray zany teneniko zany filoham-pirenena sy filoham-panjakana samy hafa zany resantsika zany miatrika an'izany sy tompona andraikim-panjakana mety hoe prime ministre izy nasanasana fa amin'ny akabeany rehefa mandeha fivorian'ny firenena mikambana toy itony dia ny filoham-pirenena no mandeha satria misy olo tena amin'ilay firenena ao anatin'izany fivoriana lehibe zany satria faratampony zany fivorian'ny firenena mikambana zany de raha ny vaovao antsika aloha zany rina arabe manantsara efa hatramin'ny Mali fakomaly ny filoham-pirenena Comoriana amin'ny filohan'ny RDC Etienne Tshisekedi marobe ireo filoham-pirenena afrikana efa niazo any New York zay hamonjy amin'ity fivoriana ity ary ty fivoriana ity zava-dehibe amin'izy ity de zao fa nararoatra koa amina resaka lobbying resaka diplomatie resaka politika indrindrandrindra resaka toekarena ary de ho ketrehana ao anatin'izany satria tsy maintsy manao relance économique zao tontolo zao amin'ny endriny vaovao misy taorian'ny Covid-19 satria nisy ady mafinatrehana zany io le ady tsy tamaso io kanefa niraisina ho toy ny ady lehibe fahatelo ty ady amin'ny Covid-19 ty io tsara zay zany hoe tsy ady ny troisième guerre mondiale no nitranga satria saika nanetsiketsika an'izay raharaha zay ny raharaha teo amin'ny iraniana sy ny
Amerikana tamin'ilay hoe namotehana na namonona amin'ilay guide général iraniana zany ary amaly zay ozy izy ny Iran fa tsy tafavoaka izy satria teo amin'ilay force taty amin'ny pays arabe zany niaraka tamin'ny Iran zany mbola tsy natanjaka tsara ny Amerikana koa efa niandry fa tsy nahazo appui taty amin'ny Rosiana sonosono zany iraniana mbola resaka diplomatie ambony be zany de tsy tafavoaka zay de complotiste moa zany aty ambadika miazakazaka ihany covid-19 niainga tany ambadika tany adevitra zany resantsika zany fa zay le raha mahay milalao ny atotsika teo anivony zany Nations Unies zany ry narabe mananjara no nahazo tsika ny résolution vakinao teo tamin'ny 7/7/2020 Desambra na afahana ny laza fa amin'ny Madagasikara reo nosy miparitaka reo satria ny alohan'ny talohan'ny fidiran'ny Frantsay zany hoe talohan'ny fanjanahantany de efa nitambatra tamin'ny tany be tamin'ny Madagasikara io nosy miparitaka reo de naveriny teo anivon'ny Nations Unies zany satria efa manana fahaleovantena Madagasikara amin'izao fotoana zao vao marina afahana azy ireo no ny anton-javatra maro be zay mandrefy amin'ny resaka ranomasina sy ny fiandrianan'le firenena de naverina Madagasikara de io moa le ady ataontsika amin'izao fotoana zao restitution na famerenana ve sa co-gestion na fiara-mitatana de efa maninona moa tsika no iary tatana amin'ny Frantsay amin'ny tanànatsika de miteny fanjakana hoe restitution nefa rehefa jerevana le restitution na hoe famerenana amin'ny Madagasikara amin'ny îles éparses de ohatry mbola tsy mandeha amin'izay ny aditsika fa mbola manafosafo matahoratsika de ohatry manao mitsangatsanga memitra kely ihany nefa de efa nisy fotoana hoe hoazo de natsangana moa zany le commission mixte ry narabe mananjara zay mbola tsy hitavokan'izy amin'izao fotoana zao ny ministre ny raharahambahiny amin'izao fotoana zao de ao anatin'izany commission mixte zany amin'ity famerenana ny îles éparses ty ka raha ohatra zany tsika miatrika an'le fivoriana ao anatin'izay Nations Unies zay dia misy enjeu maro be tsy maintsy jerevantsika ao anatin'izay ao zany politika diplomatika ao anatin'izany diplomatika resaka îles éparses io sy hoe ahoana fitsokan'ny rivotra eto ambonin'ny tany efa nresakatsika tamin'ny herinandro ny paysage politika ngeza be sy ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao de eo zany tsy maintsy mijery hoe bon satria tsika mila tsy miolokolona rery de ahoana nitondrana azy fa itsika moa hatramin'izao zany ry narabe mananjara tsy mba mahazo tatitra mihitsiny hatramin'izay manko nazatra an'le malagasy satria mpiasam-bahoaka volam-bahoaka no andehanana mivory any ivelany de alohan'ny aingana de manao tatitra le filoha de mitantara hoe zao ny ordre du jour de zao ny position Madagasikara de miverina avany izy de miteny an'le hoe nety na tsy nety ny dy zao ny napetratsika zao nefa nyteneny ray anina milaza ny resaka tamin'ny filoha anina de zao no mifanarahana tamindrareo dia hanao tsika resaka fifanarahana indrambolontsika mila vola eto zao tsika ny resaka santé resaka éducation sinsisa nataontsika nie zany tamin'ny fivorian'ny komeza rehefa misy filoham-pirenena mivoaka rina ivory any amin'ny komeza na any amin'ny OTAN na any amin'ny OPEP na non aligné na ny commonwealth natrehtsika zany même na amin'ny fivorian'ny COIR commission ny océan indien de tsy maintsy mba manao tatitra fa tsika zany tena tsy nahita mihitsy filoham-pirenena zany tatoato mba hoe ino mba manao tatitra ivoaka de iteny fa ndraindray aza efa mivoaka melolo izy de any zay voasahirana hoe lasa tokoa na tsy lasa tokoa na hoe mananjo ivoaka izy de eo le misaviritaka hoe inona le visite d'état inona le visite présidentielle invité tsika sa convoqué zany resaka zany eny manahirana zany rehefa voakaina le izy rina anatin'ny tony raharaha ambony sy avileta maneran-tany te rina marina mihitsy zany satria raha miresaka diplomatie sika na ihany ko hoe fifandraisana iraisam-pirenena de mila fahaizana zany aloha mila fahaizana zany mila fahafantarana an'le sehatra ao anatin'izay hoe iraisam-pirenena zany fa tsy vitany fotsiny hoe mandeha fotsiny amin'izao etsaka ilany ko anefany ny fiainan'ny firenenao zany mila fantatrao amin'ny atsipriany misy ny olona eto Madagasikara resaka tsy fandriam-pahalemana resaka tontolo iainana resaka kere resaka covid-19 resaka fanoranan'entana makany ivelany sinsisa zay le olona natao anatiny etsy an-tany indray ny sehatra iraisam-pirenena mila fantatrao ihany keo zany ny enjeu
rehetrarehetra araka ny nambaran'ny faniry teo hoe inona ny rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao tsy mitovy mihitsy amin'ny fiainana izao tontolo izao tamin'ny andron'ny mbola nisy rindrony Berlin sy rehefa nirodana ny rindrony Berlin sy rehefa misy an'ireo le hoe firenena izay misandratra avy any ambadimbadika any tahaka izany ohatra ry Afrika Atsimo, ry Inde, ry Maroka moa zany zao dia efa lasa lavitra be mihitsy, ry Brésil, ry Meksika, be dia be zany ireny firenena izay mbola tsy faheno hatramin'izay ireny efa mandeha miditra ihany keo amin'ny hoe tanjaka maneran-tany amin'izao fotoana izao eo amin'ny resaka toe-karena. Eo ihany koa ny fampitehan'ny tontolo iainana izay iainany izao tontolo izao. Fa ny Madagasikara misy fampitehan'ny tontolo iainana izay mbola tanana mandoro tanety sy ny sisa. Zay zavatra rehetrarehetra zay zany mila fantatry ilay mpitondra fanjakana rehefa hoe hiatrika fivoriana iraisam-pirenena. Ka miteny mantsy namana faniry hoe matetika tsy hita ny tatitra na rehefa mandeha dia mandeha mitsaitsaika tsy fantatra dia rehefa miverina mito hors sujet hafa no voaresaka ao anatin'izay. Eo zany no mipetraka ny fandinian'ny be sy maro hoe raha ifehany izay sehatra raisam-pirenena izay amin'ny lafin'ny toe-karena ny lafin'ny rehetrarehetra dia tena hoe efa mivonona amin'izany ve isika eto Madagasikara. Raha iresaka zany zao tsika ny ao anatin'ny hoe gouvernemanta dia efa impiry zay no niova ny gouvernemanta, zany hoe impiry zany zay no niova ny ekipa. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha miova matetika zany zay ekipa zay ity nefa misy zavatra goavana be atrehana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany, azo atenaina ve ny vokatra avy amin'izany? Tsy resaka olona io aloha apetraka raha tsy resaka olona mihitsy hoe raha ana sy rano tsy izay, fa le resaka foto-kevitra, resaka politika ankapobeny ampiarina eo amin'izay le hoe fifandraisana amin'ny any ivelan'izay no mahalasa saina. Raha dinihana zany zao aloha dia atao hoe mbola maivana ny vokatra azo Madagasikara eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany, satria isika any amin'ny zavatra atao hoe tsy tena mamparary ny vahoaka zany no hiasakasahana aingana daingana, ary reny zavatra reny nefa tsy ny any vela mihitsy ane no ndeha anontany ianao eto Madagasikara hoe inona kay marary anareo, na hoe ino zao fantatry ny any velany reny, fantany hoe misy kere, fantany hoe misy fahantrana, fantany zao rehetrarehetra zao. Fa ny any ivelany dia ianao mihitsy, ianao tompo-tanindrazana mihitsy no andrasany apsio modely, ianao tompo-tanindrazana mihitsy, ianao mpitantana eto Madagasikara no andrasany raisam-pirenena hoe milaza ny tena zava-misy, tsy mamenatra mihitsy no miteny hoe tena misy zavatra tsy voafehanay. Fa matetika mantsy rehefa mandeha amina fivoriana iraisam-pirenena zany dia ohatrany hoe le zavatra tsara izay atao hoe zavatra tsara izay misy ao amin'le firenena, iny zany no hoe resana any zao mety mieritreritra saditsika hoe mety ho teneny ny délégationna malagasy any zao ohatra Madagasikara dia tena nahafe mihitsy ny Covid-19 satria izay mantsy zao nefa anisan'ny voizana teto nandritra ny fotoana maromaro hoe jereo ny Covid-19 zay tonga dia nanafoana ny barrière izy teo ny état d'urgence, barrière sanitaire moa iny mbola mitoetra iny satria ny tsirairay ihany koa zany tompona andraikitra amin'ny toe-pahasalamany, fa le barrière sanitaire zao ny anay ny tsirairay aloha no manana an'iny, fa le état d'urgence iny jereo ny anay zao fa mandeha tsara mihitsy, efa sokavana sy sisa, tena voafeha Madagasikara mihitsy misokatra ny lanitra, efa nokatra ny lanitra, efa tena modely mihitsy Madagasikara amin'ny ady amin'ny Covid-19. Mety misy zany zao ny communication mety mety izany no mandeha demokrasia Madagasikara. Madagasikara dia tena miezaka mihitsy manatsa ny demokrasia sy ny sisa dia meno ny olona hoe tena ahoana sy ahoana, nefa ianao zavatra firy isan-jato ny vita vaksiny teto Madagasikara, ary zay zavatra rehetrarehetra nseho tany aloha ka hatramin'izao amin'ny resaka Covid-19 dia fantatry ny olona
fantatry ny olona hoe teto ane nisy fanamaivana zany tamin'ny voalohany, fantatry ny any ivelany any daholo ny fiatsika rehetrarehetra eto misy maso ivo, fa ny tenenivony reny maso ivo sy ny fikamban'ny raisam-pirenena reny teto Madagasikara no aingana de aingana mihitsy ny etsiketsika tamin'ny resaka vaksiny, ny firenena vahiny no nietsiketsika tamin'ny hoe resaka vaksiny, de zay voatra ny nanara-davahana fotsiny ny tompona andraikitra teto Madagasikara. Ka ny tena tiana tokavana zany de zao ny amin'ny hoe itony resaka diplomasia sy ny fifandraisana raisam-pirenena tony tompoko dia tsy mandeha ho azy fa mila fifehezana sy mila fahaizana. Zao mantsy no feo enontsika menakafy tamin'ireny talohan'ny fifidianany reny, tamin'ireny 7 reny averiko miadana tsara. Zao no ny tenen'ny sasany ary betsaka nainao zay, atao aloha zay atongavana eo amin'le fitondrana. Ino tsara, atao aloha zay atongavana eo amin'le fitondrana dia rehefa eo de ho hita eo no atao. Be de be no ny tenen zany. Tsy taty amin'ny kany Marc Ravalomanana ny tenen zany, ny taty amin'ny président Marc Ravalomanana mifanohatra amin'izay, miomana aloha, mandeha ny resaka fiofanana, mandeha ny resaka hoe fijerena ny lafiny rehetrarehetra, ny fananana ekipa dieny meloha isahana ny andraikitra rehefa nytenena teto hoe ianona manao an'izao, ianona manao an'izao, ianona atao ambassadeur ary, ianona atao ministre n'izao, sy ny sisa. Tamin'ny andro président Ravalomanana aloha tsy de mba nisy loatra zany hoe niova gouvernemanta impito na hoe inenina hoe isako mesaka de tsy tena tsy de hita loatra zay. Fa misy any teny tsefa-tsefany teny no ny antony manokana misy hoe ministra ny soloana marary ve le olona tsy soloana moana hoe misy antony manokana sy ny sisa reny zavatra aby seo. Fa le hoe tena le hoe ekipa ray manontolo le maronisa zany tsy de fahita zay. Ka ny tiana apetraka de ny hoe rehefa hitondra fanjakana ianao efa miomana de melo zany ary mila fifehezana ilay izy. Amaranako ny anjarako namana faniry de ty zavatra ty efa ela ihany saika ny teneniko teto, fa amin'ity izy ho teneniko satria tena mo mpanao gazety, dia mpanao gazety mandehandeha rehefa misy zavatra mitranga dia ny mpanao gazety manana maso be tabe izy ary misy zavatra mety hoe tsy voamarika ny be somaro nefa hitan'ny mpanao gazety inona le izy. Rehefa misy lanona mpanjakana, io misy karazany rehefa misy lanonam-panjakana na hoe zavatra atrehana iraisam-pirenena, ohatra hoe lalao iraisam-pirenena, de mandeha ny hira-pirenena malagasy. Le hira-pirenena malagasy io tompoko misy andininy anankitelo de misy fiverenana anankiray, de rehefa tonga eo amin'ny andininy fahatelo de miverina indroa ilay refrain na ny fiverenana. Zay zany le izy. Zany hoe le hira-pirenena malagasy io zany le ritandrazana malala io tokony ho haitsenjery, tsy hoe tokony fa tsy maintsy haitsenjery raha mbola olo-pirenena ianao zany ny andininy telo sy ny fiverenana. Ary rehefa mihira azy de mihira mafy ary tsy diso ny melody. Tsy diso ny melody na ny feoany, voalohany indrindra aloha fanajana an'ilay mpamorona azy aloha satria nisy namorona iny. Tsy dosona ny tononkira. Zany hoe tsy tokony hoe aiay fotsiny zany le hira-pirenena fa mila haitsenjery. Zay aloha voalohany indrindra. Inona nefa amin'ny zava-misy rehefa misy lanonany reny na baolina iraisam-pirenena na ohatran'izany, misy olona tsy misoka bava mihitsy mandeha ny hira-pirenena, fa ny ankizy madinika no tena mihira mafy. Ny ankizy madinika no mihira mafy. Ohatra zany hoe misy lanonana amina sekoly na ohatran'izany, ny ankizy moa zany mahay an'iny satria iny ianarana any am-pianarana, fa hira-pirenena io resaka io na misy ndray mihira fa zara raha misokatra amin'ny vavany, misy ndray mihira fa mamalakira, de misy mime zao hoany maninona mamalakira zany ve de important satria ile hira-pirenena zany anisan'ny mahafirenena ny firenena io hira-pirenena io. Tsy tokony ho disoina, tokony ho haitsenjery amin'ny amin'ny atsipria mihitsy zany le izy. Fa
itsika zany zao misy hoe mitsofoka any anatin'ny fandaram-pianarana am'zao hoe éducation civique sy ny namany ny ankizy zay fa ny lehibe mihitsy mila éducation civique indrindrandrindra anao hoe tompona andraikitra eto amin'ny firenena izany tsy mahira-pirenena fa misy tsy mahira-pirenena de misy mandiso tonkira de misy mamalakira de iny aloha zany le hoe mamalakira tsy de resantsika betsaka ary io hira-pirenena io ko taditio tsara fa tsy fe voalohany rery tena moa ao anatin'ny mozika fa misy fefaroa io ho an'izay mahay fefaroa anisan'ny sarotra ny fefaroa tompoko amin'ny resaka mozika misy fefatelo na ny tenoro ho an'ny lehilahy zay kelikely feo de any amin'ny tenoro ho an'ny lehilahy zay bebe feo de any amin'ny basy sy moa namaky faniry rehefa mira feo inona na feo inona aloha fa tsy hoe foi voalohany rery ka ho an'izay may an'izay zany de mila mafy an'izay tsara mihitsy inona moa no tiana ho tenenina amin'izay lafon'izay rehefa ny hira-pirenena zany no anisan'ny hoe maha-repoblika ny repoblika ny maha-firenena ny firenena misy tsy maitonkira ny tompona andraiky mpanjakana io tsy resaka exécutif ihany fa rehefa hoe resaka hoe androm-panjakana zany de misy tsy mahay ny tonony telo ny tompona andraikitra isanisan zany tsy voatery mpitondra fanjakana koa fa nay ianao président Ravalomanana hoe tena tonony misy le tonony telo tamin'ny fotoanana zay satria tamin'ny andron'ny fitondrany président Ravalomanana zany no tadidiko aloha avereny mihitsy ho tonony anankitelo de misy manontany tena iraikitra anatin'ny folo olona le misy miteny any zany hoe inona koa ny resahana zany ve tsy fantaninandro voalohany amin'ny manko taloha de fiverenina tsy misy fantaninandro mihitsy fa mila hay le izy matoy zany io napetrakeo dia mila ay tsara le izy ariny no mampiseho ny mahamalagasy ahoana moa ny fomba hitondranao firenena nefa ny hira-pirenena ara tsy hainao ary ny sainam-pirenena rena ay de le sainam-pirenena koa mba tiako resana kely inona no mampiavaka ny sainam-pirenena amin'ny lamba mikopakopaka haha-eriananiny ery na ravindamby eny na ravindamby mitovy amin'ny ravindamby eny rehetrarehetra eny io raha ohatra ka tsy misy valeur zany hoe rehefa mitsangana zany miakatra ny sainam-pirenena dina dikan'izay fiandriana-pirenena sy mila hay tsenjery zany ny dikany zay aloha fa rehefa tsy mamadika an'le sainam-pirenena maitso ndray ny ambony tsy te hiteny eto maitso ndray ny ambony avadiny le izy tsy te hiteny zay aho satria misy député mibitsibitsika azy hoe misy mihitsy zany fa misy le izy de mba ahoana moa zany raha io sainam-pirenena frantsay no avady eo de mba faly am'zany ve ny zay tompona andraikitra zany nitsika mantsy rehefa anyvelany de ohatrany hoe tena rahantsika mantsy fa ny tsika eto ohatrany hoe mandeha ho azy foana fa am'izao fotoana zao de misy sainam-pirenena mivadika ny tonon-kira tsy hay hatrany farany fa eo vao mifampijerijery hoe le hoe irinany anomponanao le andininy faharoa de ohatran'izay zany de manjary hoe famadibadika eo le izy de ny andininy fahatelo de ny inona ty le hoe ny valeur ny république tsy aitsenjery zany rehetrarehetra izany le hoe teny filamatra io moa le hoe fitiavana lasa fitiavana indray voalohany tamin'ity le lalam-panorenana faranyity zany de reny rehetrarehetra reny zany hoe any amin'le fototra mihitsiny no tsy mipetraka fa tsy hay araka ny tokony ho isika zany eritreretintsika hoe ohatran'ny zavatra maivana nefa tsy maivana mihitsy zany ny tena zava-dehibe mba fanamarena hitako aloha rehefa reny le baolina iraisam-pireneny reny zavatra hitsy zany arareo rehefa tsara de tokony anarana brésiliana ny tena lelalela mihitsy rehefa manao hira-pirenena jereo tsara ne rehefa manao baolina ny brésiliana de tena mira mafy be any koa ny italiana mira mafy be frantsay koa mira mafy ihany de iza koa ny argentin ihany koa mira mafy ny latino américain reo zany mira mafy be daholo reo ny tsika de alao hoe atsika no mieritreritra zany ny toejavatra tahaka an'izay fa rehefa tsy mety le izy de tsy mety fa tena hoe rehefa hoe tena atsainao zany ny firenenao de iny anefany mitondra makany amin'ny tena hoe fampandrosoana satria raha ohatra any amin'ny fototra mihitsy zany no tsy ao de ahoana moa no anatenana hoe mandroso le hoe fandrosoana ho an'ny azo atenaina zany ho an'le firenena ary ny teny malagasy ihany koa
dia io koa mila mafehan'io a zay tompona andraiki mpanjakana rehetra miainga tompona andraikitra zany iny amin'ny fiarahamonina miainga ny fokotany fokotany rehetrarehetra dia miakatra fa tena mila tena hoe voafehy tsara ihany koa zany a izay azavatra fa raha tsy zany sika dia imezan'ny olonlety foana dia oety ihany sika satria maizy atsika ara tsy atsaitsika akory tsika morina efa maraparina ny fandarina zany fa mba resantsika kely fotsiny hoe zava-dehibe zany resanao fiandrianana sy resaka tena hoe firenena ny firenena iray zany ka zay ny antony mahasarotiny antsika zany hoe amina fivorian-dehibe ho an'ny firenena mikambinoatra zao zany le niteneniko tery aloha hoe misy anjeu ngeza be ao anatin'izao adihevitra zao satria ny namaraparana an'ireo mpitondra teo aloha zany Rina Rabe Mananjara ho an'ny taty Afrika dia taty amin'ny Maghreb zany a dia ny fahafatesany Abdelaziz Bouteflika io moa zany ilay filoham-pirenena algériana zay tavaverina izy tamin'ny 2024 fa vokatry ny adevitra politika dia voatery esorina izy tany amin'ny 2024 tany ho any zany hoe ireo promotion rehetrarehetra tany aloha zany taty amin'ny année 80-90 taty zany dia efa tsisy mitondra zay le rivotra tamin'izany zany raha ohatra zany any amin'le pays arabe raha any amin'le pays arabe zao resantsika dia efa tsy otsony Rosny Moubarak efa maty izy zany lasa izy Saddam Hussein zany efa fatatsika Ben Ali ry mpanjakan'ny Maroc mbola misy eo ihany izy a Kadhafi dia efa iny vonoiny iny zay saika anangana an'le États-Unis d'Afrique ry Hissène Habré dia efa nisolo taty aoriana ny Idriss Déby le maty anady iny dia ny sanany ray no nisolo azy taty aoriana zany ry Faure Simbe efa tsy otsony ry Nicéphore Soglo ry Maréchal Mobutu efa lasa melony fotoana reny tany Zaïre zay vady Robert Mugabe efa maty iny tany amin'ny taona lasa tany iny zay adevitra amin'izao fotoana zao fatiny hoe ao amin'ny tanàna miveno atao le fatiny efa milevinao amin'le tanàna izy fa ny fanjakana Zimbabwena dia miteny alefaso aty amin'ny cimetière na héros izy dia mbola amina hoe aza metsara vela tsy fa nareo ny nanongana azy dia aveo indray nareo niaka amin'ny fatany fotsiny fianakaviana mipetraka aty aminay izy ry Paul Biya nisan'izany tany Cameroun ry Omar Bongo tany Gabon nisan'izany zany efa niova zany le mpitatana rehetra taty Afrika tamin'ny andron'ny Houphouët-Boigny moa zany somary efa talohaloha zany président Dider Ratsiraka rehefa lasa président Zafy Albert rehefa lasa dikan'izay zay ny tenentsika hoe efa miova la situation aty Afrika hitantsika zao ny Amélie mpanongo-patsangana no Amélie aminatin'le CNDR hitantsika koa zany zao ny aty ina moa le farany teo non Guinée Conakry fa ny any Mali zao le colonel iny zao dia ny aty Tchad le zanaky Idriss Déby le nataony miaramila iny ny any Tchad zany ny any Centrafrika dikan'izay diosika miova ny tontolo politika eran-tany na ny aty i Merkel le fiala ny aty Amerika efa Joe Biden aty amin'ny firenena arabo efa hafa ny rivotrany Frantsay amin'ny heritaona ny miakatra fifidianana zay le izy hoe tsapan'le fitondram-panjakana ve fa misy enjeu ngeza be ty raha ty ary zay fahafatana ny enjeu zay ao anatina jeu politique dia mila mametraka tongotra tsara misy amin'ny Madagasikara fa tsy firenena mpangataka fa zao aloha zany tsika sady firenena bokatrosa no mpangataka no androrosy eo amin'ny sehatra eran-tany dia mila manova an'izay fomba fijery zay tsika fa tsy atao anatiny fotsiny tsika no manao be fiavy sy be trerina nefa eo amin'ny sehatra eran-tany tsy samyseho an'izany tsika fa zany nefa mila haitsika dia miresaka an'ireo firenena vaventy ireo hoe aizany ny ametrahana ny tongotra ary aiza misy atsika aty Afrika amarana azy Rina Rabe Mananjara misaotra tompoko koa dia anaova kokokoa ny namana ny Tsoromandidy zany Bonglava Ray Manontolo iny manaraka atsika ry zareo dia tena nangataka mihitsy tamin'ny maraina hoe tena zay tompo dia tena manaraka mihitsy ary mba mihetsiketsika fa mbola horenareo moa ny calendrier nareo dynamisation anay dia eny ary ny moa zany ny bureau politique mandravitra zay fa zay dia mitaritra fotsiny rehefa tonga amin'ny fotoana dia midina ny toerana rehefa mba malaladalaka amin'ny fotoana fa dia kokoa atsika rehetra mpanaraka Bonglava Fianarivy be sy Tsoromandidy anatin'izao Miara Manonja izao. Eny ary amarana ny fandarantsika ny tena hoe amezantsika azy ny resaka diplomasia iraisam-pirenena dia hoe na ianao mahay mifehy azy dia mahita vokatsoa na ianao tsy mahay mifehy azy dia izy no ifehanao zay le izy zay le diplomasia iraisam-pirenena zay rehefa mahay mifehy azy ianao dia mahazo vokatsoa
rehefa tsy hainao kosa no fe azy dia izy a zay hoe le sehatrarezam-pirenena zay no ifeanao a dia aiza ho aiza zany sika ao anatin'izay a rehetrarehetra izay tsy adinony atao hoe kokoa farany ihany ko satria manjary manontany zany hoe ahoana ara no adino zay fa ao a zany ry tatotiana Tomasina zany a mpanaraka Miara Manonja mihitsy zany a vao maraina dia manaraka ary rehefa misy ny rediffusion mbola manaraka indray satria misy ny tsy de tadidididy loatra atony roa mahery koa hoe mo tadidy tsy enjery zavatra resahany eto dia miverina indray amin'le maraina mbola mamerindesona indray ho an'ny fanarahana Miara Manonja mahafinaritra daholo zany a ry tatotiana sy ry sala zany dia manaraka tsara akaiky ny Miara Manonja ry balsama ihany koa ao anatin'izay a dia apetraka zany veloma mandrapitafa samy tain'Andriamanitra ho an'ny rapitso indray samy tain'Andriamanitra tokolasy tompo vavy.